pasteur ty hoe eto androany izy lazany secret androany mbola tsy lazany secret aminareo ina secret ako satria raha mangatandra dia hoe iresaka momba ny combat spirituel tsy zay mbola izy dia tsy voana amin'izany efa tsy maintsy malaika izy mivady reto hoe iresaka momba ny combat spirituel amintsika androany alleluia eny rehefa sain'ny tompo miteny amanelanelana eo dia ho teneniko ihany fa za zany tena faly androany tiako jesosy tena tiako izy amin'ny foko rehetra amin'ny fanahiko rehetra ka naizanaiza misy fanahy nondriny jesosy dia tena tiako amin'ny foko rehetra ihany koa satria zay no antom-pisiko ety ambony tany androany eto zany tsy hoe vahiny tsy vahiny satria nahoana ny vahiny miafiafy na iresaka izy zay mipiripirina androany tsy mipiripirina fa tena iresaka amin'ny akitina eto androany satria za tsy vahiny alleluia ary satria zanaka daholo nareo tsy misalasala ary tsy matahotra tsy asiko fray mihitsy izy androany fa zay ampiteneny ahy eto androany dia ho teneniko daholo accéléreo satria izy le bosy fanay masina ny bosika rehetrarehetra ny bosy efa miteny dia hoe eny tompoko tsy maintsy vitaiko ny asany ity atanana mafitsika ho an'Andriamanitra alleluia alleluia anatin'izay zany ivavakitsika gataka ny fanay masina satria za zany teneto marionnette marionnette ny fanay masina aetsy manao za dia mihetsika ato ataony anty za dia manao anty alleluia dia ho anao kosa tsy mila vavaksika tompo tahino teninao tenin'Andriamanitra voata tsy sady velona no mahery sady io Andriamanitra io fa ny fotsika no mila misokatra ny fonao no mila vavanao hoe tompo amboary ny foko satria ihany tena zavatra resako amin'ny olona dia zao hoe tsy amintsika ato zany ary tsy aminay ary fa agny aminjareo ambadibadika agny aminjareo agny zany rehefa mandeha toroteny miresaka ny zareo agny tsy mifana raha mpafantatsika verset ray fotsiny raha raisinao ny fono rehetra iny logos iny rehefa raisinao ny fono rehetra mivadika remainy verset ray fotsiny ampianova ny tantara mpiainanao raha tsy amparao ny asarobidy ny tenin'Andriamanitra donc zany tsy mila varintsika rehefa mandeha tenin'Andriamanitra fa mila mifatoka ao anaty karaha ndretentsika tompo ampio hifatoka ary ho sensible ny fanahiko andray zay rehetra ambaranao alleluia konkataka sikitakaborasha reketi sakantalabo ya sikintalamama omeme ya mosha katalibo ya sintalamai amikokoto sokotoko raba ya shikatalaba ya sinta omiye maya maike rekete shekatala rukata siketakamo moroko tu shakantalama omibe ya sekekoko rekete shakatalaba rami ya maya sekendolobo hawainis mahedesh hawaiketi sambara bayasa hambolo bolo bolo boya soma ya gendele mosha ketalabaya sintalamo mama man boyo shokolaba rekete sekentalamomo ameya mai omeya mai omeya mai siyosha meya mai sondorobosha talamama makasita ka fanemas meya meyos so maybe kenderias ndayibosha talamama ninara mahery Jesus tonga soetanao tompoko tena tonga soetanao tompoko tiako indrindra tonga aibe sana seketabo rodo shake tikatalabayasi ninara mahery Jesus ninara mahery Jesus fanay masina mijoreto atsy amin'ny anarako fa amin'ny alalana ary-ny anaran'i Jesus ego bushanda di moi sinta la ma sue bibi che ti shokotolo sue bibi tambaya sika poco shanda amnenara ma ya Jesus so charge alleluia
Alléluia. Epitsanganantsika anajan'Andriamanitra amin'ny teniny. Efesiana toko fahenina dia manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy roa ambin'ny folo vakitsika amin'ny aran-Jesosy manao hoe farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo ifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandraa fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao famezinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Afaka mipetraksika. Alléluia. Miresakitsika ny amin'ny hoe combat spirituel zany hoe nao mijery ny titre zany dia tonga dia asehony hoe ny ady mpaninany kristiana. Dikan'izany misy combat zany, misy ady ao. Alléluia. Misy ady ao. Ny kristiana tsy hoe nandray an'i Jesosy Kristy dia hoe misosa foana ny zavatra rehetra. Farakaraka anao mandray an'i Jesosy zany teninao fa eo no mitsangana ny fahavalonao. Ny ady mpanany kristiana hoe ny kristiana dia miady. Alléluia. Dia ozy izy eto amin'ny andininy fahafolo. Mahereza ozy izy ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Io zany ohatrany tsy mazava tsara fa amin'ny baiboly amin'ny teny baiko dia ozy izy fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mila mahery ao amin'ny tompontsika ary amin'ny heriny amin'ny heriny force toute puissance. Zany hoe force toute puissance zany hoe amin'ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra zany mahery fa ny herin'Andriamanitra zany tena puissant be. Alléluia. Ny ady ara-panahy zany hoe ara-panahy zany zavatra tsy hita maso. Ary io zany miteny ianao fa ny ady ara-panahy zany tsy mora. Tsy mora ny ady ara-panahy. Satria nazavainy teo hoe tsika ozy izy tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Alléluia. Dia mila mahery tsika ao amin'ny tompo miaraka amin'ny force-ny mahery. Alléluia. Mila voalohany indrindra mila mahery ao amin'ny Jesosy tsika. Tadidio fa raha hiady ara-panahy tsika tsy maintsy mahery ao amin'ny Jesosy aloha ianao. Alléluia. Tsy maintsy mahery ao amin'Andriamanitra ianao vao afaka hiditra hiady amin'ny combat spirituel. Alléluia. Zay mahatonga anazy hoe mahereza ao amin'ny tompo et par sa toute puissance force. Zany hoe miaraka amin'ilay herin'Andriamanitra. Zany hoe raha manao combat spirituel zany tsy vitan'ny herin'olombelona dikan'izany. Tadidio zay. Tsy vitan'ny herin'olombelona, tsy vitan'ny fahaizan'olombelona, tsy vitan'ny fahendren'olombelona, fa mila miaraka amin'ilay herin'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Any andiny fa raika amby folo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo ifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly amin'ny baiboly vazaha. Izy hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra fa nareo mijoro tsara manoloana ny hafetseny devoly. Io devoly fetsy io. Ianao raha tsy manana ny herin'Andriamanitra tsy ampy amidiny io. Za miteny ianao zany. Raha tsy manana herin'Andriamanitra tsy ampy amidiny io devoly io. Fa fetsy io. Ka ahafahanao mamijoro, ahafahanao mandresy manoloana ny hafetseny devoly, tsy maintsy mahery alohanao ao amin'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Satria ozy izy hoe eto amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo
fa isika tsy mitolona amin'ny fo amandra fa mifanapana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famezena zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra be anao moramora zany komba zany ozy izy Francis tato zay hoe ny tontolo hita maso izy mbola moramora fa nareo raha mahita amin'ny zavatra tontolo tsy hita maso any tena dangereux indrindra eritreretanao hoe miady amin'ny fanapana eny amin'ny rivotra fanjakan'izao famezena zao amin'ny fanaratsy rehetra eny amin'ny rivotra tsy mora zany satria tsy tany masonao reo zay mahatonga antsika hoe raha vonina hitra amin'ny combat spirituel voalohany indrindra tsy maintsy tsika mahery ao amin'Andriamanitra alleluia tsy maintsy mahery ao amin'Andriamanitra tsika vao tena afaka miditra amin'izany combat spirituel zany. Paul apôstôly nafantatra tsara izy ato amin'ny Korinthiana faharoa toko fafolo dia ny andininy manomboka amin'ny andininy fahatelo mivakitsika amin'ny ara-Jesosy manao hoe fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araka ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay fa mahery amin'Andriamanitra mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Paul apôstôly anisan'ny apôstôly goavana fa natsapy izy marina fa hoe tsika nandrean'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tsika fa tadidio tsara fa tsika mbola mitafika n'ity vatany. Alleluia. Ka io mahatonga n'olona sasany vao fitaka mihevitra hoe vitany herim-batana io vitany herin-tsaina io tsy fa ozy izy Paul apôstôly hoe tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay zany tafika zany olona vonina hanao combat tsara ceinturako fanao combat. Alleluia. Zany tafika zany olona andeha hiady zany ary rehefa andeha hiady ianao nitanjonao zany zao hoe sady hiaro ny zavatra zanatsipika alefa ny fahavalo no hamoniny ny fahavalonao. Dia ozy izy Paul apôstôly hoe tsy avy amin'ny nofo anefany na dia amin'ny toetra amin'ny nofo izahay fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay fa mahery amin'Andriamanitra handravarava fiarovana mafy tsy na fiarovana mafy fa le fanapahana le fanjakana famezena zao le zavatra ery rehetra miasa amin'ny tontolo tsy hita maso tsy avy amin'ny nofo zany zavatra zany fa mahery amin'Andriamanitra handravarava fiarovana tsy malemilemy fa fiarovana mafy. Alleluia. Alleluia. Eo zany mila miratra ny saitsika ahoana zany mahery ao amin'Andriamanitra zany ahoana zany hoe mahery ao amin'Andriamanitra zany adidy tsara ny ten'Andriamanitra hoe mahery izay mahatanteraka ninona mahery zay maninona ozy izy zay mahatanteraka ny teniny. Ianao raha zanak'Andriamanitra tsy manana ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao za mitenao fa mora midevoly mandavo anao na devoly nakafanahany Jesosy ara Jesosy ane mbola lay ny devoly fanahy devoly izy zany tenenao io tsy mipetraka andro manala niso atsika varina fa ny tenin'Andriamanitra ihany no nentiny Jesosy Kristy nanohitra ny contre ary natonga ny devoly ny alamaina. Raha tianao ny devoly hialamaina amin'ny fiainanao ok anao olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Halleluia. Satria nahoana re ahoana moa ny zany hoe za zay fa 10 taona niarahako tamin'Andriamanitra za 20 taona niarahako tamin'Andriamanitra mora amintsika manao an'izany mijoro vavolombelona za 12 taona niarahako tamin'Andriamanitra hitany masonao nga izy ahoana fomba ilazanao fa niaraka tamin'Andriamanitra ianao lenao miditra am-piangonana ianao le mamonjy fivorena ianao le mandihy sa le ianao miadore ny atao miaraka amin'Andriamanitra ianao mivelona ao amin'ny teny satria Andriamanitra tsy hitatsika maso izy fa ny teny dia Andriamanitra ny atao miaraka amin'Andriamanitra manomboka mivelona amin'ny teny. Za tamin'ny mbola tanora tsy niaraka tamin'Andriamanitra na dia mivavaka maraina tondro hariva mamerina tsy anjery isan'andro tsy niaraka tamin'Andriamanitra
fa tamin'ny fotoana nandresako an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana hoe Jesosy io resy lahatra ny amin'ny fitiavana noho izany atolotra anao ny foko, atolotra anao ny fiainako, anaraka anao manomboka androany. Zany nanana ny fiainako, nanana ny rendrarendrako. Zany 19 ans nandreny Jesosy tanora tao anatin'ny fahatsaran-tarehy sy fahatsaram-bika, fa nanapa-kevitra hoe andray an'i Jesosy teo amin'ny fiainako hoe anaraka azy. Ny fois zany nanapa-kevitra nanaraka azy, tsy hitany masoko izy. Za tamin'izany mbola tsy mahay verset i Baiboly, tsy fantatra zavatra ao anatin'io. Za raha namaky ny filazantsara io nazo Baiboly dia mbola nasitra ty papanay tsy manaiky ny Baiboly amin'ity dia atao matelas rehefa voaka izy dia mangalangalatra mamaky dia vakio ny manomboka matio vakiko hatramin'ny farany. Za mitritra hitohy ilay histoire tonga ny marika karaha mipodikora dia vakiko hatramin'ny farany tonga ny lioka karakory tsisy zavatra haiko fa kosa rehefa mandeha any am-piangonana zay tenin'Andriamanitra renesy ny sofiko manomboka namboarako ny fiainako, zay tenin'Andriamanitra tonga amiko iainako. Zany hoe manara-dia n'Andriamanitra. Fa raha tsika miditra sy mivoaka ny fiangonana tsy manana ny tenin'Andriamanitra, ahoana ny ilazanao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao? Halleluja! Nanomboka niaraka tamin'Andriamanitra, nanomboka niaraka tamin'i Jesosy pazapata amin'ny fiainako, zay rehetra lazaina narahako antsakany sy andavana fa tsy zany natao hoe miaraka amin'Andriamanitra. Ino mahatonga ny olona mbola voaringana ihany? Satria miditra sy mivoaka amin'ny fiangonana izy fa izy tsy miaraka amin'Andriamanitra. Eto izy midera an'Andriamanitra, eto izy manao zay rehetrarehetra atao eto, fa mivoaka avy eto izy misaraka amin'Andriamanitra. Ary zay moramora mahatonga ny Satana mora mandavo antsika zay zavatra zay. Amin'ny fotoana anao rehefa miaraka amin'ny mahery ny mahery zany, za mitenao iza ny mahery ny mahery. Tsy misy fanapahana maresy ny fanapahana, tsy misy fanjakana maresy ny fanjakana, tsy misy hery maresy ny heriny. Raha anao miaraka amin'izany manam-pahefana sy tompony rehetrarehetra, ina no atahoranao agnatin'izay zavatra zay? Mety hafa mafy anao an'Andriamanitra. Isika zatra le hoe dada délivre indray neny délivre indray mangataka délivrance, mangataka vavaka. Za miteny ianao angatana délivrance anao, miasa mafy ny mpanompon'Andriamanitra midélivre anao, fa mivoaka avy eo raha tsy miaraka amin'Andriamanitra mbola rapany ihany ianao. Za miteny ianao zany fa raha te handresy ianao miaraka amin'ilay mahery olo mahery, satria tsy misy hery matotra azy ka ninona ataky raha mbola ilay mahery olo mahery miaraka aminao tsy mahatratra anao zany. Halleluja! Tsy avy amin'ny ofo ny fiadiany tafokay fa mahery amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra, miaraka aminazy tsy ny heriko no miasa fa ny heriny. Izy no miady izy no miaro izy no miaraka amiko. Halleluja! Ho zaho aminao hoe mpivavaka ivenao sa mpanaradia an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Zay mahasamihafa ny hoe mpivavaka sy ny mpanompo. Ny mpivavaka miditra am-piangonana andeha hivavaka mba ho tahiana, andeha hivavaka mba ho tsara ny fiainako, andeha hivavaka satria ny antony le angataka foana. Zay le mpivavaka mpangataka foana. Samihafa zay. Miditra sy mivoaka fiangonana izy tsy te-intérêt ny tadiavany, fa natao kosa mpanompo tsy mitady ny intérêtny, tsy mitady ny tombotsoany, fa mitady izay tanteraka ny sitrapony ray eo amin'ny fiainany. Zavatra samihafa zay. Za hoe 20 taona nandray Jesosy, zany hoe mandray Jesosy zany manao mibebaka zany, manao demi-tour mihitsy ianao. Raha taty ny lalanao tapa-kevitra non tsy antsony aty ny lalako. Tanora fa nalala fitiavana tamin'izany tsisy zavatra tsy nianako. Nirendra feno fois zany nandray an'i Jesosy Kristy nanao demi-tour ny fiainako. Ny safidy ozy ny olona sasany hoe anao ohatran'izao ve mivavaka, anao lasa dala, ho sasany hoe mivarilavo, tsy haiko na mivarilavo na mivarimitsangana,
fa tsy fidiny sy nalalako fa ankehitriny mahafantatra arako amin'ny zoron-dambany Jesosy tsy avelako zany izy na mandady ala mitsangana na malinina foana. Alleluia. Nafoko ny fatany rako rehetra, nafoko. Ozy anao zany tsy manao sipa, tena nafoko zany ny tompo vavolombelona zany. Nafoko an Jesosy ny fatany, tsy nahinan-kamaminy aiko intsony ato amin'ny androm-piainako. Nanome voninahitra an Jesosy ato amin'ny fatany rako, nanajaja ato amin'ny fatany rako ny sekre ambarako aminareo androany. Nanome zato isan-jato ny tompo zay mahatonga ny fatany rako tazomy ela, satria ny fatany rako no meko an Jesosy. Tsy nahinan-kamaminy aiko intsony ato amin'ny fahavelomako. Rehefa zavatry ny nofo, zavatry ny tany tsy ndraraiko, ny olona miteny hoe perte, za mahatsara hoe tsy perte, satria Jesosy feno izy ny fahafenona rehetra. Fa tsika tanora miditra sy mivoaka amin'ny fiangonantsika, fa toriteny mandeha sasana mandefa message amin'ny findray ny rendez-vous. Blaguentsika Andriamanitra, vazivazintsika Andriamanitra, tsy sérieux tsika amin'ny fanarana azy, miditra sy mivoaka tsika, fa Andriamanitra miandro hoe atraiza ny fahan'olona ny tenanao satria zany tsika nefa nifidy atsika Andriamanitra olona nalainy ho an'ny tenany, nalainy ho an'ny tenany tsika zay vao ambaran-tena ny Petera. Nefa ianao zany miditra sy mivoaka fa ny tenanao tsy mitazon'Andriamanitra mihitsy, tsy magaga. Hozy Andriamanitra hoe zay ma mivonatra dia omeko voninahitra. Halleluja. Mila mahery ao amin'Andriamanitsika. Natao olona mahery tsara olo rehefa mahery mandeha. Za ty raha rehefa tena mandeha fiderana ka tena mafana zay za miteny anao fa za tsy te lala zay fijerin'olona any friatako satria manao zany ho an'i Jehova. Rehefa miadore dia miadore. Fa kosa tsika mieritreritra hoe iny adoration iny dia ampy, iny célébration sosoty iny dia ampy. Fa ny tena marina ny manontolonao, ny manontolonao. Halleluja. Ny atao hoe olona mahery sy le mahery misaotisaoty am-piangonana, le mahery manao halleluja amen, tsy zany fa olona mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia hery. Halleluja. Amiko ny olona mahery tsy le fisehony ety ivelany fa le firaisam-pananao lalina amin'Andriamanitra. Ianao mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra, ianao mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fihetsika rehetra zay rehetra iainana hoy izy Paoly apôstôly, zay rehetra ivelomako amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Tsy zavatra iainanao fatifatany fa zay rehetra iainanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany atao olona mahery. Fa inona ny saotisaotsika, inona ny orakoraksika raha tsika tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra. Ny fanajanao ny teny io, ny fankataovanao io nareo zanako reo ara. Za teny andreo zanako reo foana. Satria amiko zany rehefa tenin'Andriamanitra tsy azonao dikavina zany. Ho tenin'Andriamanitra hoe ranona ny fahavalonao. Dia manino izy izy tompo Jesosy vanina re zany. Ranona ny fahavalonao meohany. Mora ve zany? Tsy mora zany maha-olombelona. Ipiry zao anao olona ataonao tsara matetika ny olona ataonao tsara mihitsy ino mandakanao mbavafo. Za mihitsy fa nahita eto mety voadakadaka foana. Io zavatra itovizana io satria misy olona tsy mijoro ao. Dia rehefa voamafy le olona ka miverina resiko indray anao ny izy amiako hanina. Hoy zanako hoe mama io foagna mahavoanao. Non. Tsy mahavoana ka zany. Fa zao velona mba hakatoany zay rehetra voasoratra. Anao sitrapony raiko. Tsy amin'izay tiako sy mahafinaritra. Tsika manko rehefa mandeha toriteny, rehefa hotahina mipokatra anao, i plafond mila voakasika atsika mihitsy. Fa rehefa tenin'Andriamanitra mananatra, manitsy anao, mibotsina molitra atsika mivoaka ny fiangonana. Ny olona ohatran'izany olona tsy mahery. Olona tsy mahery zany. No te olona mahery rehefa nahitsy ny tenin'Andriamanitra izy, tsy Jesosy misaotra anao fa tena za mihitsy tena fitiavanao mankasitraka Jesosy. Zany no te olona mahery. Alleluia. Manao combat spirituel zany mila mahery amin'Andriamanitra ianao.
Andriamanitra zany présent eo amin'ny fiainanao andro amanalina. Andriamanitra miasa amin'ny toeranao. Hitanao fa nany zanak'Israely nanana fahavalo tena tsy mifaditrovana. Ianareo ngamba le fahavalo zanak'Israely isa mity Farao. Nanamafinifony izy. Farany tsy le doika satria fa hitany hoe resy tosika nalefa ny zanak'Israely. Kanefa rehefa nalefa ndreo tsy maintsy vitaiko ny tantara reto zanak'Israely reto. Nitoko tamin'ny sevaliny izy, nitoko tamin'ny miaramilany, nitoko tamin'ny fahaizany, ny fofofo, ny ranomasina aty amin'ny devant. Tena zavatra nitranga nitoman'ny zanak'Israely, nitarena tamin'ny Mosesy, Mosesy nitarena tamin'ny Jehovah Andriamanitra. Teo misy Andriamanitra hoe Mosesy lazao ny zanak'Israely mba handroso satria nahoana raha ny kapasiten'izy ireo tsy mahavita ninino fa rehefa eo ny kapasiten'Andriamanitra tsy mizavatra atahoranao zany. Nampisaran'Andriamanitra ny ranomasina mena nivoaka ny zanak'Israely nanomboka teny hoe vao niorooro ny olona hoe tena mahery ny Andriamanitra zay miaraka amin'ireo zanak'Israely satria nahoana niditra antsehatr'Andriamanitra. Ary tapirany rehefa mizavatra misy matahotra mihitsy satria nantony mahafantatra hoe lehibe miaraka amin'io zavatra. Za mitenao fa ny aza mahatonga anaty tsy matahotra na amin'ina na amin'ina. Hoy izy tombotra Jesosy hoe raha tianareo izy dia manino hitandrina ny teniko. Raha tianareo dia hitandrina ny teniko ary dia ho tiany raiko ianareo. Izaho koa tianareo dia izaho sy ny ray anka ho aminy ary monina ho aminy. Ny ray Jesosy ny fanahy masina monina ato anatiko ato. Inona no atahorako? Inona no atahorako? Il suffit anao miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ny ataka tsy maintsy misy ary azavariana fa eo andro amanalina misy foana ny ataky. Fa raha mipresencen'Andriamanitra eo aminao satria zay tsy misy matohatra tsy misy devoly afaty anao zany. Tsy misy devoly afaty anao zany. Halleluja, halleluja. Tsy avy amin'ny nofo izy ny fiadiany tafokay fa mahery amin'Andriamanitra andravy amin'ny fiarovana mafy. Jereo anie Jeriko blindé le zany Jeriko zany. Épaisseur ny fefy, ahavo ny fefy tsy horavan'olombelona. Fa ina zavatra ataony zanak'Israely nanaraka ny direktiva an'Andriamanitra. Raha tianao Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao arao ny direktiva an'Andriamanitra. Aza anisan'le mpimonomoniny ianao reny mora rapaka ny devoly reny. Devoly farany zay malia indrindra mahavita mandrapaka azy. Tandremo ny mpino be monomonina mandeha tena aloha zay ndray le tenin'Andriamanitra tsy misy afa-tsy zay foana. Mandeha tena aloha manentana amin'ny ezaka amin'ny fanjakana efa mila vola ndray zay ry pastera. Zay zavatra atao dia mampimonomonina azy foana. Tandremo fa devoly farany zay malia indrindra mandrapaka anao amin'tsisy dika. Fa ny olona omban'Andriamanitra amin'kely dia ny olona manaraka ny direktivany. Zareo ny Jeriko mandeha any ianareo. Jeriko zany tanàna fa tsy lakory n'olona anankiray fa tanàna. Tanàna mimanda. Mandeha ireo anatin'ny 6 jours nareo miodina amin'ny manda izy. Tsy mora zany. Ngambany manomboka amin'ny firy miodina vita mety adiny 2 adiny 3. 6 jours nanao an'izay. 7e jour iodidina impito. Ngamba ozy izy rojoso hoe allô amin'ny mifo amin'ny ray maraina mitsika. Satria impito zany tsy moramora. Tsy mora le mifo maraina. Mety ririnina io andro io fa nanaraka foana. Impito tsy haiko ngamba ataoko hoe tamin'ny 10 ariva vao tapitra. Ataovy zao. Tsisy hoe inona koa. Ataovy zao. Tsisy monomono fa nanaraka antsaka ny sandavany zanak'Israely. Niditra an-tsehatra Andriamanitra. Raha tianao Jehovah Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao, hiady ny adinao. Okanao olona mpakatoan'Andriamanitra. Tsy ianao le mpiady varotra, tsy ianao le mpimonomonina, tsy ianao le manao amena vava fa atao vitan'ny Jesosy lalina amin'ny fanahinao fa tena manao amena hatramin'ny fanahinao lalina.
zana teo olona miaraka amin'Andriamanitra manaraka ny directive an'Andriamanitra ary rehefa vita zay a za miteny anao fa ozy izy tonga de kotrakatrakatrakatraka ve nirodana ho azy ve ny herin'Andriamanitra nampirodana ny mity afamafy anao an'Andriamanitra. Alléluia, alléluia. Manaraka ny directive tsaroa fa raha ny herintsika de limité tadidio niza miseho azy mahery limité ny herintsika zay mahatonga ny tenan'Andriamanitra hoe tsy amikery io nampatanjahana fa mifanako rery ihany ho Jehova tompony maro. Alléluia, alléluia. Tsaroa fa limité ny hera ao amintsika ary izany mihitsy nanirana ny fanahy masina hanampy atsika izy hoe mpanampy hanampy atsika satria tsy vita ny force atsika limité ny ezakitsika limité na inona limité daholo ary zay mahatonga nana hoe irana ny fanahy masina hanampy atsika any amin'ny filazantsara nosoratany John toko 7:20 andiny 5:20 sy 7:20 tsika miaran-tsosy manao hoe ary izaho hangataka amin'ny ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandraka izay dia ny fanahy ny famarinana izay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary hoaiza ho ao anatinareo. Tsara ny tompo. Alléluia. Tanao a limité ny herintsika limité ny fahaizantsika dia izay misy ny antony aniran'Andriamanitra ny fanahy masina ho mpanampy atsika mpanampy atsika. Tanao re mpianatra rehefa niakatra Jesosy aza mbola misy mihetsika eto aloha fa mandrasa ny hery avy ao ambony misy antony mahatao Jesosy niteny aza. Alléluia. Ary mpanampy ny fanahy masina dia mpanampy atsika ary izany ny ministère nyty ambony tany ministère ny fanahy masina ty ambony tany donc zany tokony araraotsika zay zavatra zay satria raha ny herintsika tsy mavita ninina atsika zay mahatonga atsika manao organisation mivavaka sy fifadian-kanina alim-bavaka nareo zao fadiana ray volana ia 30 andro satria ny antony tsy amikerina mpatanjahana fa misy karazan'olo rehefa atao mifadianina tsy mifady izy neny aorana izy zay be dia be fa za siro fa tsy zay jiaby koa mifadianina fa rehefa tenenana ny fifadian-kanina maninona sasany tsy mifady izy fa ozy izy hoe za mosary za karaha ty za karaha ry za miteny fa herinira hitadiavanao andeha anaovanao combat spirituel ny olo ohatran'ireny mora rapaky ny devoly fa rehefa misy ny directive nomeny fanahy masina hoe miditra atsika mifadianina tanao Jesosy Andriamanitra izy 100% fa rehefa tonga teto ambony tany izy olombelona 100% nalala mosara nalala mangatsika nalala hoe ranokapony izy hoe Jesosy dia tsy nareny manantena nanantena izy satria ny tafinofo amandra Jesosy tsy maintsy niditra lala tamin'ny fifadian-kanina izy andraisan'izany hery zany. Alléluia. Ka ho atsika zany rehefa mandeha ny programme amin'ny fifadian-kanina midira satria eo nandraisantsika an'ilay hery ahafahantsika miditra amin'izany hoe combat spirituel zany tadidio fa combat io tsisy lerany io ny devoly tsy mba matory zany io 24 heures sur 24 karaha antsika matoritory tratrany ao fa manarany directive ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mitsangana miteny tsy miteniteny fatany reny ohatran'izay mianaka zao zay sy dadaiva zay tsy miresaka hoe raha za toriteny za tsy mitena zao nitoroiko naina nitorianao ary misy taona ry izy tsy eto le mandeha manao mission dia misy ten'Andriamanitra mpitondra ny tompo dia rehefa tonga ny zanak'Andriamanitra be deaibe inona koa zany programme zany maina raha tsy atao an'izany non manarany directive ny fanahy masina mitarika amin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra reo arao ary matory fanahy masina mitarika misy antony zay ao ambadika ao fa tsy fantatsika. Alléluia.
Halleluja. Manaiky ny directive atsika, manaiky ny fitarian'ny fanan'Andriamanitsika sy nalefa izy mba hanampy atsika amin'ny limite-tsika rehetrarehetra ary zay no ministère ny fanahy masina. Halleluja. Any amin'ny Romanina jerevantsika mianara maherin' Jesosy. Romanina toko fa enina dimy andininy fa toko fa valo angambany. Yeso. Mitisina antoka koa izy. Non, am'le hoe fitarainana tsy azo tononona. Tsy haiko mety disina antoka koa an'ilay verset fa amin'ny Romanina misy anazy a. Le hoe ny fanahy masina ozy izy a no mivavaka atsika amin'ny fitarainana tsy azo tonona toko fa valo izy fa tsy tadika 8:26 toko fa valo izy 26 ozy izy hoe ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalemetsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonona. Zany nalaina ny fanahy masina irany anampy atsika satria ndreny tsy fantatsika inao hoe inona zavatra ho ataontsika na inona zavatra hoentsika mambavaka fa ny fanahy masina lefa zany a hamonjy atsika amin'ny fahalemetsika. Inona le fahalemetsika? Le limite-tsika amin'ny zavatra atreto ny zavatra azoko atao dia amin'ilay tsy vitanao a fanahy masina lefa hanampy atsika amin'ilay limite-tsika avitantsika ny zavatra tsy vitantsika. Izy no mamita ny zavatra tsy vitantsika. Alleluja. Ary ataoko hoe misy mpanompon'Andriamanitra mahomby tsy ny hery ny mpanompon'Andriamanitra za samy miteny anao fa tsy ny heriko na ny fahaizako fa fanan'Andriamanitra miasa. Alleluja. Manampy atsika amin'ny limite-tsika izy amin'ny zavatra tsy vitantsika miditra antsehatra fanahy masina dia mavita ny zavatra tsy vitantsika. Alleluja. Satria zany ministère ny amintsika. Za miteny anao hoy ten'Andriamanitra any amin'ny Efesiana toko fahenany hoe mivavaha andiny fahavalo folo mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana rehetra misy anton'izay zavatra. Alleluja. Amin'ny fotoana hivavahanao amin'ny fanan'Andriamanitra amin'ny teny tsy fantatra ilayntsika natao hoe nanao combat spirituel anao midira lalina mivavaka amin'ny fanahy. Anisan'le fiadiana nasehon'ny Paoly apôstôly anisan'izany le vavaka amandrakariva amin'ny fanahy. Satria ozy izy tsy fantatsika zay vavaka tokony ataontsika. Indraindray za miteny anao fa ny ataka misy foana. Indraindray satana efa mikonokonona zavatra ny ambadibadika any. Satria asan'ny fanaraitsiny amin'ny rivotra tsy tany masinao zany. Fa amin'ny fotoana anao mivavaka ary mazotoa mivavaka. Fa amin'ny fotoana anao mivavaka ny vavaka zay tsy voatonao satria amin'ny zavatra tsy fantatra anao amin'ny tontolo any. Ny fanahy masina miditra antsehatra mivavaka ao anao. Za rehefa zarery mivavaka ny ao amin'ny chambre ambadika ao tsy maheno fa misy taona rehefa mivavaka inona zavatra mitranga na ny ao an-dakoro jiaby eo maheno ary rehefa tonga zany takany robinet mitosaka tsy mety tejana tonga dia fantatro hoe misy zavatra noany miditra antsehatra an'izay zany fanahy masina fa avelako izy ho afa-po tsy miala eo mihitsiny aho mandrapatabako hoe tsapako hoe afa-po izy. Ary matetika remarkeko rehefa misy zavatra kolokoloany devoly ambadibadika anao mahafantatra inona zavatra plan satana amin'ny fiainanao amin'izao tsy fantatra anao zany fa manampy anao ny fanahy masina. Halleluja. Zay mahatonga antsika mila mivavaka mandrakariva satria anisan'ny combat spirituel le mivavaka anisan'ny fiadiana omen'Andriamanitra le mivavaka mandrakariva amin'ny fanahy satria tsy fantatsika hoe inona mivavaka tokony ataontsika. Azo tsy fantatra inona zavatra voaforoforona ambadika any tsy fantatra zany. Fa amin'ny fotoana za mivavaka miditra antsehatra ny fanahy masina ary ny fanahy masina miditra antsehatra mila ny vavanao izy ho ampiasaina. Za rehefa fantatra hoe efa tafiditra aminao krakrakrakrak efa tena hoe mitobaka be zay fantatra hoe misy zavatra zay mananontanyna dia za hoe tonga soanao fanahy masina alavanso fanahy masina midira antsehatra fanahy masina tsy miala eo mihitsiny aho. Halleluja. Satria nahoana ny fanahy masina miditra antsehatra manampy atsika amin'ny limite-tsika. Misy ny olona ndraindray saina mivavaka izy kamo dia ny anavesatra ny pasteur ny fotsiny ataony kamo izy andohalika hivavaka ahoana moa hidirany fanahy masina antsehatra hanampy anao satria ny vavanao no ampiasainy
idirany antsehatra iady ho anao. Remarkeko rehefa misy zavatra mila hitranga ndray mandeha izay za tsy nareo ina zavatra nitranga andro sabotsy efa tonga ny fotoana tokony hatoriana fa vao maika tena miboiboika be krak fantatra hoe misy zavatra mananontany any fa tsy matory atondrandra tsy afa-polo fany masina nivavaka tsy enjetra hoe mbola fo maraina satria ladiny any tena hoe navelako tena krak saka tamin'ny firy maraina lahady ny zavatra nitranga fa isaorako an'Andriamanitra tamin'ny olona akaikaly izy isaorako an'Andriamanitra fa nialamena satana tsy nahomby an'ilay tetika izay natao za miteny anao mivava mandraka reva ao amin'ny fana tsy fantatrao ny zavatra forony satana aminao isan'andro misy satana mamorona plan foana hoe ahoana ny amelezako azy inona ny zavatra mananontany ny ambadibadika fa ny fotoana anao mandoalika mivavaka iny fanahy masina miditra antsehatra mivavaka ho anao amin'izay vavaka tsy voatononao satria ny antony ataoko hoe misy tetika voaforona anao tsy mahafantatra iny zavatra voaforona ka nentinao mambavaka dia tsy voatonao mambavaka izay zavatra izay fa ny fanahy miditra antsehatra misolo anao tra izy mahita ny zavatra misy amin'ny tontolony any dia izy miady ho anao miditra antsehatra zavatra tsy vitanao amin'ny limitinao izy miditra antsehatra mandrava fiarovana mafy tiafy anao an'ny fanahy masina tsika manko mieritreritra hoe combat spirituel zany dia tsy maintsy ankinako amin'ny pasteurnay foana amin'ny combat ho anay tsy ho reraka meloha fotoana pasteur tsy nareo ela velona ve mpanompon'Andriamanitra io isan'andro dia idélivrer nareo foana miaraha amin'Andriamanitra ny mandeha alohan'Andriamanitra tsy tafiaraka amin'Andriamanitra ny mijanona aorian'Andriamanitra tsy tafiaraka amin'Andriamanitra fa miaraka pazapaha zany atao hoe miara mandeha amin'Andriamanitra alleloia za zany a izay mpanompon'Andriamanitra eto a marobe ny ataka mahazo anay ara misy mpanompon'Andriamanitra mahomby tsy mahafaly an'ny satana fa niady izy hoe miara mandeha amin'Andriamanitra fantatra hoe raha mbola le mahery olo mahery miaraka amiko en plus n'izany fanahy masina manampy amin'ny zavatra tsy vitako fomba ona tonga anao resy tsy manaiky an'izany fantatra hoe izy mifofo andro manalina fa za tsy manaiky ho resin'izany halleloia zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly zany hoe rehefa mianao plasy izy dia miditra rehefa miditra izy tsy tonga raha tsy angalatra mono andringana fa rehefa ny plasy amenao malalaka anjakany ray zanaka fanahy masina eo amin'ny fiainanao tsy misy plasy idiran'ny satana io izy raha tsy efa tafiditra aminao izy tsy maharavanao zany fa matoa izy maharava satria tafiditra teo amin'ny fiainanao izy aza mena fitoerana amin'ny fiainanao ny devoly halleloia halleloia tadidi tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Efesiana toko 7 dia ny 9 amin'ny anarantsosy manao hoe aro an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra eny mihoatra lavitra no izay rehetra angatantsika le veritsika aza araka ny hery izay maninona zay miasa ato amintsika zava-dehibe ianao feno herin'Andriamanitra ianao mieritreritra hoe io ne zany misy zavatra mifamenona eo ianao mivavaka dia hoe za feno herin'Andriamanitra nefa anao tsy mpakatoy ny tenin'Andriamanitra sady mankatoy ianao mahery mivavaka ianao alleloia feno ao anatinao ny hery amen dia hitanao rehefa ao anatinao ny hery arakaraka ny habe ny hery ao anatinao ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amen zao zava-dehibe nomena ny anaran'i Jesosy Kristy tsika fahefana iny zany fahefana nomena ny rehetrarehetra fa zao any koa tsy maintsy nalefa ny fanahy masina ny mehery atsika donc zany fahefana plus hery
fahefanany anara Jesosy Kristy miaraka amin'ilay kapasité an'Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra raha izany eo amin'ny fiainanao mandresy ianao tsy ho resy zany anao na ovinanao vina na eo ny ataky io tsy maintsy misy fa ianao mivoaka mpandresy foana satria sady manana ny fahefana ianao a manana ny herin'Andriamanitra ianao. Alléluia, alléluia. Nianatra antsika zay nareo teto zay tangandro momba ny combat spirituel fa nisy nampianarako anao eto androany mba tonga anao andresy ok anao eo amin'Andriamanitra mandrakariva ok anao eo amin'Andriamanitra mandrakariva ary zay mahatonga anao hoe za zany tsapako hoe be dia be ny ataky fa za zany samy joro amin'ny finoana hoe na iny nataky finoan'ny devoly raha mbola ao amin'Andriamanitra ilay tompo tsy to tsy raha van'izany tsy ny sitrapolo tanteraka amin'ny fiainako tsy izay tianao atao no tsy izy ny tompo ny teny farany eo amin'ny fiainako fa ilay ato anatiko ilay miaraka amiko izy ny tompo ny teny farany eo amin'ny fiainako. Alléluia. Za tsy tory teny lavabe tsy haiko na firimitra za zay koa za tsy nijery fa zavatra paresiko atsika fiangonana eto androany aza atao fahazarana miditra sy mivoaka ny fiangonana tadidio fa manam-pahavalitsika tamy anao mbola gentilisa tadidio fa ny devoly tsy mikitika anao zany satria efa nazy ny tontolonao efa ambany fahefany finifoanao miala anazy tonga fahavaliny amin'izay anao avy ao io izy zany andro manalina tsy mipetraka mihitsy tadidio zay zavatra zay ka ho an'olona zay manao tsirambina ny fanompona ho an'olona manao anjaranaza ny fanompona ho an'olona miditra sy mivoaka ny fotsiny ny fiangonana za miteny anao fa tsisy protection anao fianao manana n'Andriamanitra ny fiainanao tsy inona zany fa manana ny tenin'Andriamanitra ivelomanao iainanao ijoroanao nao hoe manana ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tafita za tamin'ny zava-converti zany tamin'izany mbola jeune zany nifankatia tamin'olona zay olona manana ny maizy azy tovy samy tanora zay fa manan-katao manana maizy azy dia tsy zavatra tsy azoko taminy ny foasan'Andrian'i Jesosy sisy hoe raha anao mbola mijano amin'ny fivavahanao io za tsy ampakatra anao vady zany za zany zany tsy hoe saraka fa za niaraka amin'i Jesosy faran'izany ampisafidiny zay ray tianao izy na io fivavahanao io izy na nao alaiko vady ozy ny menomenoko za tsy nalala raha tsy fidiny za zao ve malala ndia olanao amin'izany za hoe za safidiny ivavaka teninao zany teniko a tsy anagnenanao tandremo tsy manenina ho aza tanaty saiko tao hoe andeha izy dia rehefa aveo miverina tsy izy tsara nasaraka anazy ka tegna sarany amin'ny kitiny tsy nipodiko tsy ndraraiko vao maika libre tamin'ny foanimpony fa tsy nanome natap tsy nirara iny tsy nirara iny nananjanaka anankiray zay dia ina zavatra ataony aveloan'Andriamanitra ivavahanao mamelana ny zanakanao fa fantatro izay tompoko fantatro izay naoko fantako izay nanorako ny tenako azoko antoka izy na tafio-drivotra na bomba na inona eo ambany fialofany za tsy maintsy mpandresy. Halleluja. Mahatonga ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra satria diso fanahina loatra ny amin'ny fiainana za amin'ny ao masika klebem moko filazako azy klebem ndre klebem zany tandremy regny klebem regny litarika zay rehefa tsy amniosinosy kely mandidina atsika tsy ho teneniko io satria direct bity zavatra ty ianao ve zanak'Andriamanitra ho ten'Andriamanitra ina ny raisany mino amin'ny tsy mino ina ny raisany mino amin'ny tsy mino fa le diso fanahina tsy fatokinan'Andriamanitra io a dia aleo ny zanak'Andriamanitra mivarotra ny tenany amin'ny tsy mino arosoko tsara ty androany moramora amin'ny satana ny mandripaka azy rehefa avy eo satria tsy mijoro izy amin'ny tenin'Andriamanitra
za tena tsy nirarahiny le olona mihitsy izazy io tsy nirarahiny mihitsy niaraka ny lanjany azy fijaliana tamiko tatiorina roa taona nanomboka an'Andriamanitra maty ny papako vao maika zay 4000 latsaka fefany tanatin'ny fatanorana firofiry olona manambola manatsikatsikana anakahy zao faya zao vehivavy zao tsy voavidim-bola ny sasany zany satrana club tondrasany 10 euro 100 euro dia manakalo ny fanorantenany manipy ny fahasoavana zay nomena Andriamanitra azy fa raha nyreraka izy dia miverin-dalana firifiry ny olona avy any La Réunion avy any amin'ny tany misy any avy any misy panambola anokafako zao anao nifasaka tamin'ny conteneur anao karaha teo za mivereza maka ny volanao zao vehivavy zao tsy voavidim-bola ny joro ato anatin'ny fahantrana ny joro ato anatin'ny tsisy ninina ary nisy fotoana tovavy mandeha mivavaka kiranila nanaovako mandeha mivavaka tapaka le tadiny maka grillage vahany doroko amotra zavatra nianako zany afatotra amin'ny kapa iny izy le mivary lavo za tsy taitra tsy fantatra zay toboko ozy ny tena kely ny andohanao ho lehibe ny fiafarana ny olona tena miara mandeha amin'Andriamanitra matoky ny valeur an'Andriamanitra matoky ny kapasité an'Andriamanitra ka na inona zavatra lalovina androany tsy ny androany mamaritra ny rapitso fa ny rapitsinao Andriamanitra mamaritra azy kaza mba taitaitra zany tsika ny saram-panambadiana dia raha tsy manambady ndraiky za dia tsisy vahaolana non Jesosy ny vahaolana ankatoavy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fankatoavana misy fanambiana halleloia raha ataoko hoe tantarako anao ny zavatra niainako nandalovako tamin'ny fatanorana dia zany hoe mbola tafajoro ihany ve anao ina ampijoro atsiniriko tenin'Andriamanitra iainako mahery zay mahatanteraka ny teny kanina tafio-drivotra io le mijoro ambony vato lampy na tafio-drivotra na tempête na inona tsy maronjona satria ny orona tamin'ilay vato lampy tsy iza zany fa Jesosy Kristy ilay tompony fenoko tsika gn'anarany miditra amin'ny fiangonana fa tsy mino takany hoe tsy nandrantsosy ho tomponao zany ianao etoko hoe samihafa nanompo-tromba ny fady zay tokony fadiana izy ny tandry tokony tandrema fa maninona tsika zay manompo ny Andriamanitra velona manao zay daniny kibotsika hoaninao zay tianao hoanina alehan'ny tongotrao zay toerana tianao aleha ataony tanao zay tokony ataonao fa tadidio nefany fa raha anao tsy mahay mametraka discipline amin'ny fiainanao tsy tafiaraka amin'Andriamanitra zany ianao halleloia te ho lasa lavitra ianao nefa tsy ankatohan'Andriamanitra samihafa ny mpino sy mpivavaka samihafa na toy mpanompo za tsy nijanao mpino fa niditra jera tamin'ny mpanompo hitanao fa Jesosy ary Andriamanitra izy Andriamanitra 100% izy mbola tsy isika fa tao Jesosy nefa rehefa tonga dia ambony tany izy vombarany tenin'Andriamanitra naka ny endriky ny mpanompo raha mbola niaraka tamin'ny mpianatra izy dia mbola mpampianatra mbola mpampianatra izy teo mbola maître izy teo niaraka tamin'loha dia hoe mbola maître izy teo nantany azy Pilato ianao tokoa ve ny mpanjaka voalasanao izy fa kosa tamin'ny fotoana nanekeny araka ny ten'Andriamanitra ny Filipiany hoe naka ny endriky ny mpanompo izy dia nandrisy tena tamin'ny azo fijaliana après niny izy vao nasandatra ho ambony ny anarana rehetra ny anarany nasandatra lohalika rehetra mandohalika natrehany nasandatra ny lela rehetra manaiky azy raha tianao asandatra atr'Andriamanitra ny fiainanao milanao tonga mpanompo tsy mpino tsy mpivavaka fa mpanompo tsy velona anao ny tena sitraponinanao fa velona ho esklaven'Andriamanitra anao zay rehetra mpanaovin'Andriamanitra anao zay rehetra tian'Andriamanitra ho ataonao zay Andriamanitra vo afaka maneno voninahiny ny fiainanao ny olona tamin'izany maneso daholo ny olona zay nialona tamin'izany araka taminy falifaly daholo akory zay ka za ndray tsy taitra satria za hoe tsy diso lalana tsy diso aza fa hitako ny lalana izorako hatramin'ny farany maro ny adiny lalovako tao anatin'izay za mitena rehefa mandeha mivavaka akanjo anankiray sisa takoditra iny akanjo iny rehefa sabotsy sasana
pasoana rehefa mipoitra za dia zao le indra vavy sitinay sy fantatra amin'ny akanjo zay anaovako za tamin'izany nijoro tsy haiko tsy afaka nividiana vola za tamin'izany na miliara tsy navidy ahy tamin'izany satria efa vavidiny rano jesosy valo ireny vidianana tsy atakalako zavatra tsy misy dikany fa za miteny anao fa raha mbola fanompona koa ny ataonao Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny fanomponao ny fikelaizanainanao indrindra fa raha manompo ny olona masiny anao alleluia étape marina lalovako taty aoriana tsy maintsy asehoan'Andriamanitra ny voninahiny teo amin'ny fiainako zay récompense tsy maintsy omen'Andriamanitra ny fanao manome voninahitra n'Andriamanitra tsy maintsy valian'Andriamanitra voninahitra na zay nanisoa na zay ny omemenaka na zay nanao tsinotsinona manomboka mahita anahy miarahaba arozy izy ny olona hoe nahasoany tsy haiko iny fivavahana zay nataony mity hafa mafy anao an'Andriamanitra mba tsy horavany satana ianao satana satria manangoly izy mamitaka izy mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra raha misy olona manrantanaty volanao tadiny fa satana ao ambadika an'izay zavatra zay raha misy olona mitarika anao amin'ny zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra tadiny fa satana ao ambadika an'izay ny fijoroanao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy midika hoe resy ianao ohatrany hoe tsy zavatra mitranga eto androany fa après Andriamanitra tsy maintsy maneho ny voninahiny amin'ny fiainan'izay mankatoa azy zany tenao Andriamanitra tsy mizatavan'olona Andriamanitra tsy manavaka fa nanareo rehetrarehetra reo ary miara-miditra ato nareo miara-mivoaka fa raha mandeha tenin'Andriamanitra samy manana ny fomba fandraisany azy nareo reo zay le voambara teny Jesosy hoe namoaka ny nandeha ny mpamafina mavoa ny sasany voafafy tamin'ny tantsira ny sasany tary ambony vatolampy amin'ny tsy misy fasika fa fasika kely fotsiny ny sasany tamoron-dalana voahitsakitsaka fa misy kosa voafafy tamin'ny tantsara kanefa reo tamin'ny tantsara mbola tsy mitovy koa misy ny 30% misy ny 60% misy ny 100% tsy mitovy nareo reo miditra miaraka manao alleluia fa rehefa mandeha tenin'Andriamanitra samy manana ny fomba fandraisany azy fa ny résultat mitondra an'io hoe izy ny tena nankatoa satria ny fankatoavanao tsy maintsy manome résultat sa io ny fiainana halleluia halleluia ny Andriamanitra mamaly ny olona araka ny etaetany nahitany pasteur nareo mivady tonga tany an-trano niantso moka ny nandeha teza moa za tamin'iny tany an-tendrombohitra dia dadai va miantso anaka pasteur Isidore mila anao zany izy mivady fa misy inanga hoa dia tonga direko izy tonga tany an-trano izy mivady nao re mandreny be amin'ny tanàna matsapy zay fa Andriamanitra momba anao karaha ty tonga eto zay iconnecté aminao ontsa ny foko nafaly ady izy hoe tsara efa manam-patakarana ny avonavina tsy malasa lavitra ny friariana tsy malasa lavitra le teo arabaina tsy malasa lavitra fianao malala ny principe an'Andriamanitra no lasa lavitra dia rehefa lasa izy mivady nanganoany ranomasy dia hoe Jesosy ho lasa lavitra izy mivady reny ho lasa lavitra izy mivady reny fa tsy mahiratra izy ireo mafantatra ny principe an'Andriamanitra marina tokoa fa tamin'ny taona 92 satria mariazinay tamin'ny 93 fiancé zay mivady tamin'izany fa izy nefa tany an-Tananarivo satria ny antony andeha hianatra izy nantondiany tany fa izy efa nanana pelatra am'izay hoe mbola hianatra aloha Jesosy fa rehefa hoe mamaly ny antsonao rehefa tany atalim-bavaka izy dia nahita fahitana carte MAHAJANGA dia misy motro marobe mirehetra dia zao le feony tanatan'izay hoe hitondranao amin'ny faritra io anao fifoazam-panahy dia 92 zay 93 mariagenay tao Tananarivo zany niara niasa pasteur stagiaire atao za 93 94 tapatapany dia aveo zany no Tamatavy satria niteraka amin'ny PPA dia nitazomindreo Tamatavy ndray fa alohan'ireny nareo miara-miasa aminay Tamatavy dia rehefa tonga ny fotoana 96 tonga ny taratasy avy tany amin'ny Fruit be rehefa mivavaka izahay dia fanahy masina metraka amponay fa nareo mivady nao le fany MAHAJANGA fa nilavoko ankitsy rano
lavako ankitsy rano za oa tsy andeha agny za tamin'ny vadiko za papa tsy andeha agny za satria sy natao reny nandroso tagny za tsy tendeha agny everiko fa mety le izy ka eto za manitsy atsika rehetrarehetra tsy nandeha tonga ny taratasy faharoa dia mbola za tamin'ny vady za oa tsy andeha masonao fa tsy miranojano mihitsika famiko tagny na lehibe naka famiko jiaby asan'Andriamanitra mandeha tsara tsy andeha everiko fa mety le izy ka dia niteny tamin'ny foibe hoe atsika nangana fiangonana ty amin'ny faritra Ambojavy dia izy mivady no apetraka any nitsangana tsy mbola hita tsy fiangonana nitsangana tsy idina karavana cyclone lakamisy amin'ny teny hoe amin'ny talata tsika manomboka miditra amin'ilay fivoriana alakamisy misy cyclone tapitapaka tsy dikan'izay niditra ny foemaka tamin'ny tany fiangonana avy Pasteur Isidore efa mipetraka tamiko tamin'izay teny rava le trano rava karakory fitataka amin'ny tany mihitsy ozy izy zay ny tegna ketaka ino karakara ty hoy tombo tamiko tsy hevitra tonga aloha zay za namalaka tezera taka nataonjena ina basy hevitra anao amin'io zay tsara toko ina basy hevitra anao amin'io ro tsy te hevitra tonga aloha za tsy nahazo valiny za tsy nahazo valiny teo ihany za après tsy haiko firy jour tateo rina na firy semaine mandoalika mivavaka izay teny zay tsy adiniko mandra-pialaka eto ambony tany ianao moa velona anao sitraponao sa velona anao sitrapoko tsy ampiko tsy nalako zay teny zay za hoe Jesosy ina sitraponao tsy efa nataoko fa tanyrako tsy aby nafoko anao itatadiavinao tamiko nomeko ny haiko natotako tsy aby ina mbola tsy nomeko anao za hoe le andeha mahajanga ve hoy zay tsy maintsy mandeha zay eto nanarako atsika androany matonao ny aitotompo amin'ity iraky ty ato ny sitrapon'Andriamanitra nomponao azy ina tonga nananda tsy zany eritreritra hoe sady asan'Andriamanitra foana ataoko aty za raha nyzany tany tsy hoe za niverin-dalana zany tsy hoe miverin-dalana za tsy niverin-dalana fa Andriamanitra tsy mitondra ana mijanona agny fa mitondra anaka ty MAHAJANGA rehefa eto mitondra ny tompo anao aza mialako zany hoe samy fivavahana io samy Jesosy io eto Andriamanitra eto no hitahiny anao amin'ny alalan'ireto mpanompon'Andriamanitra iray tsy hoe nandalo eto androany dia resy lahatra anao dia hoe ohatra mahafinaritra torote mamasitela igny anao hijaikijaiky agny ampasika akagny he amin'Andriamanitra tsy tonga soagny ianao satria ato hitondrany anao halleluja misy makatsika reto tia magnano jomaka 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 fanompon'Andriamanitra tsy jomaka ny herinagna maro tena za ala tonga ana ziriziritra andeha satria za asan'Andriamanitra foana ataoko any fa teny azoko velanao sitraponao ianao sa velanao sitrapony fialanao ato tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao tra ny sitrapony ato no itezana ary amin'ny alalan'izy mivady ny korina ny fahasoavana ho anao halleluja dia nitomany nitsangana nataony vadiko papa tsika hono tsy maintsy mandeha fahoana voateny tompony resaka tamin'ny sady mitomany tsy maintsy mandeha tsika papa za ny tenao fa tsy moramora ny alako tany manaraka an'Andriamanitra tsy mora tsy amin'izay tianao atao tsy mora zay tsy sany teny tampino le tezainay satria fantatry loatra ny alaherin'izy raha miteny izay fa ny andro fivoriana lahady zay any am-piangonana dadasineny nanao filazana an'izao nataony dadasineny andefa missionnaire fa mahafinaritra hoe mandray missionnaire oe tsy mitritra misy vahino avy fa zao tsara mandray missionnaire fa tsara koa mandefa missionnaire manomboka zao i Pasteur Isidore mivady tsy hita ty amintsika tsony fa hoetin'ny tompo MAHAJANGA nitomany daholo presque ny tao anatin'ny fiangonana tomany zay ary andro andehanany anay tomany na ny mamako ary nalatra tambavavady za zanako tsy vita magnatra anao miparikage fa malahelo loatra zaho izy mifina sady mandeha za mitomany mijery amin'ny mamako mitomany za nefa tadidy io fa iny ny andro nataoko amin'ny mamako farany tonga teo 3 semaines telegrama ny antso anaka
na ny fandevena olona andehandevana fanena aminaka amin'ny lalana tsy mora tsy izay tianao nataonao fa kosa rehefa mankatoy ianao mitomany ianao mitondra ny amboaranao zany hoe isika ta 50 km mbola mitomany mbasiko iny bongobongo amin'ny lalana igny teto tsy mora nanokatra asa teto manao porte zay mivady raha misy folofolo dondominao ronga mba mandray sy zay fady mivavaka na tsy zay musulman izy ary matoa nisy asantsangana teto tsy nierinany tsy zay hoe mahery mivavaka noho ny sasany tsy zay masina noho ny sasany tsy zay mifadiana noho ny sasany fa fahasoavana tsotro zao nomen'Andriamanitra ary mino afa tamin'ny fotoana nanetretenan'izy mivady tonga tao aminay mikorina aminareo mivady ihany koa zay fahasoavana zay satria nitanjona dia araka le teny pasteur teo hoe Mahajanga Madagasikara ho babon'i Jesosy firy moa ny olo eto Mahajanga eto tsy haiko firy isan'nympolo eto Mahajanga tsy omby anaty fiangonanay daholo zany zay tsy ao anatin'ny aratony Petera ao anatin'ny aratony Paoly zay tsy ao anatin'ny aratony Paoly ao anatin'ny aratony tsy fantatry izy ale Paoly fa fitambaran'izy rehetra toy fiangonan'i Jesosy satria manko misy mitrehitra hoe ninay ihany masina non tsy zay ny zava-dehibe fa tsika rehetra miara-miazakazaka tsika iady an'ity tanàna ty iady an'ity tanàna ty mbabotsika ho an'i Jesosy ka raha manaraka ny direktiva an'Andriamanitra tsika tsy ny force tsika no ambabin'olona amin'ity tanàna ty fa na masina miditra antsehatra ampadohalika nohalika ny Mahajanga rehetrarehetra ho ao amin'i Jesosy halleluja halleluja ny tomponay hitantsika rehetrarehetra fiarahana amin'Andriamanitra tsy fetsika ety ivelany fotsiny fa firaisam-pananao lalina miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy misy fatahoranao tsy maintsy misy fikelezana fatahoran'Andriamanitra tsy maintsy misy fikelezana ianao tsy maintsy io zany tsy maintsy ianao mipaye ny prix rehetrarehetra itakian'Andriamanitra aminao rehetra hita résultat tsara indrindra ianao misy olona tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra izy manao adalàna izy mity mivoaka ny fiangonana aveo ny pasteur amentsiny fa tsisy ositra miasa tsony ao na devola rehefa tsy afaka ao tsy fa miankina amintsika tsirairay avy 70 taona niarahana tamin'i Jesosy tsy nahita maso azy fa niteny ary niteny dia Andriamanitra ary mahery sy mahatanteraka ny teny satria amin'ny fotoana ka atao amin'ny ten'Andriamanitra iny misy hery rehefa ten'Andriamanitra mameno ny fiainanao mazava ho azy lerin'Andriamanitra mameno ny fiainanao satria misy hery ny tenin'Andriamanitra tsy renesy ny sofina fa ao anaty iainana isan'andro san'andro halleluja tompony tanareo ary mitsodrana anareo raha nisy fifoazam-panahy eto Mahajanga anareo anisany hanangona olona maro satria ny olona mieritreritra hoe ikofokofoka azaoko olona maro tsy haiko hoe ho vonany fa Jesosy mijery hoe iza tena maniry ny fanan'olona ho vokatra ho an'Andriamanitra zay tena maniry fanan'ny olona maraka ho tezaina ho any an-danitra amin'ny fiangonan'Andriamanitra azy ny tompony mihazo vokatra be dehibe hitan'Andriamanitra ny fikelezanareo aina hitan'Andriamanitra ny hitanareo ary nareo mavita be satria zay zao mbola vadiny zanak'ondry ihany fa mbola tsisy sampana fa nareo fa sampana hatrany ampitan-dranomasina araka ny fahenoko azy alleluja aminareo ny tanan'Andriamanitra aminareo ny tanan'Andriamanitra alleluja misy olona rana vao mahita fiangonana mitsangana dia sorena izy hoe ho adversaire indray ty zany mbola tratra ny fanangoleny devoly zany fa zany ny koa raha misy fiangonana ohatran' zao natatako hoe amandrivo eto Mahajanga iritsika zany zavatra zany satria ny antony Jesosy ho avy ny zavatra mahasahoaka an' Jesosy any ny fanan'olona ho vonjena zay mahatonga an'Andriamanitra anareo zay hoe nataoko tanteny tamin'ny fiangonana hoe nareo za miteny hoe Andriamanitra sambatra be agny satria fa miseza fiandriana Jesosy Kristy sambatra be satria tanakavanany fa na Jesosy ary mbola misoronao antsika andro manalina amin'izao miteny zao ary zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe any an-danitra Jehovah tsy hoe mianjona azy satria azy no fiandrianana fa mbola miondrika izy mijery aty ambony tany hoe iza n'olona hendry
ka hitady marina an'Andriamanitra. Rehefa mahita Andriamanitra hoe olona endry hitady an'Andriamanitra maro amin'ny fanjakana, mampiasa an'izany olona zany Andriamanitra. Raha isy ny fanangonana tsofoka rano zao fiangonana zao iraka zao anisany anangona olona maro, manam-pahefana maro, manam-pahaizana maro, musulman maro, sikajin'olona maro ho babo eto Mahajanga amin'ny alalan'ny iraka. Arona izay fahato toan'ny pasteur anareo. Mosesy mpanompon'Andriamanitra goavana, fa rehefa nisy niady tamin'ny fahavalon'ny zanak'Israely nisy nanoana izy. Amin'ny fotoana midina ny tanan'i Mosesy resy tosika ny zanak'Israely. Amin'ny fotoana miakatra ny tanan'i Mosesy resy tosika ny fahavalo. Mba tonga ny fahavalo ty tana ty ho resy tosika, toananareo izy mivady, toanana mambavaka, toanana amin'ny zavatra rehetra zay tsy momba ny fiainana, toano izy indrindra ome fitiavana, tsy amin'ny fiatsaram-belatsy fa fitiavana marina foe manana papa anareo, manana mama anareo. Alleluia. Dia ny tompony hitanareo rehetrarehetra tsy ho latra ny gentilisa antsika ireo zany mpampivavaka hono, fa iseho aminareo tokony voninahitr'Andriamanitra, avan'Andriamanitra tokony nareo ka na zay manenjika nareo zao resy lahatra hoe tena velona ny Andriamanitra zay vavahana. Miady ane misy foana fa tsy hoe mandrakizay anao andalo hady, miady misy fa tsy hoe mandrakizay dia ady 20 taona ady foana 30 taona, non, mety maharitraritra izy fa rehefa voatahinao dia hoe zay nitahin'i Jehovah dia voatahy mandrakizay. Misy fotoana ny ady, une fois tahina tsy hoe makamidina ianao, non, fa rehefa nitahinao dia miakatra foana. Ho tanteraka aminareo ny zany amin'ity iraka zay misy nareo ty dia misaotra n'Andriamanitra lehibe moa ny amin'ny fotoana teto androany mbola nafahako fifaliana hoany sady ny amo zany tena marina manao partage ny tena taoko satria nisy fotoana zany zao tany Antananarivo namonjy ino le isaka Antananarivo le tabernakely eo dia nisy mpanompon'Andriamanitra maro tao samy misy avy tany Maurice, misy avy tany Afrika Atsimo, misy avy tany Afrika sasany-sasany-tany dia gaga za fa telo rena aminany anakady olona amin'ny fotoana mifanisesisesy, tsy haiko ny ray andro 2 andro fa 3 andro dia anankiray zay na niantso anakay izy dia nidiny mihitsy izy dia niraisiny tamin'ny tany ohatran'izao mihitsy dia ozy izy hoe hitinareo izy izy ty vehivavy ty maro miady izay lalovana teo amin'ny fiainany, fa izy taminaka hoe lasa zay ozy saison fa natonga zavatra jiaby nitranga tamin'ny fiainanao izy satria anao izy taiza olona maro, tsy anao izy ho mpampianatra olona maro, ampahery olona maro dia ny fiainanao no expérience entinao amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ho partagenao amin'ny olona. Zay mahatonga matetika rehefa mitoriteny dia ny fiainako ihany no entiko manao témoignage ny zavatra zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Alleluia, alleluia. Dia ho antsika rehetrarehetra tena hoe zava-dehibe ambony zavatra rehetrarehetra raha tia andresy ianao dia ny fijoroanao amin'ny tenin'Andriamanitra, fihazomanao ny tenin'Andriamanitra, mita sy mivoaka ianao tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, zany anisany hoe ahafahanao mandresy ny combat rehetrarehetra. Be dia be ny zavatra mety hoe atreantsika amin'ny combat spirituel, fa zay moa zavatra nentiko antsika androany anisany dia ny fihazonao ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tompony hitantsika rehetrarehetra dia mankasitraka nanome sehatra mba nanao partage kely tamin'ny fiangonana androany. Za moa vatatenako mijeto fa fantatra fa namasina manginareo teto androany. Alleluia. Zay teny zay tsy mifafy amin'ny rivotra fa eo amin'ny fiainantsika, ary rehefa mifafy le izy maniry tsy maintsy mamokatra vokatra, ary le résultat zay vokatra zay ny tena tadiavin'Andriamanitra, ary zay vokatra zay ny ho hita amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia tsika hitsangana hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Ray masina tsy andrisiny an-danitra, tiako ianao ray, tiako ianao Tompo Jesosy, tiako ianao Fanahy masina, misaotra anao aray masina nomenao an'izany teny izany androany. Tompo, raha nijoro teto tsy nijoro tamin'ny alalako na fahaizako, fa nijoro teto amin'ny alalanao Fanahy masina, zay noko fa nikasika ny fony tsirairay avy, ary nafafy zany vo zany ampaniry Tompo amoa avy zato hoe tsy ho 30 eny akory ary na 90 eny, fa ho zato hoe hitondra vokatra résultat, hitondra résultat eo amin'ny fiainanay, dia résultat azo tsapain-tanana Tompo, voninahitra ho any anaranao. Ary
Upandresy mandrakariva satria amin'ny alalanao no afahanay mandresy, amin'ny alalanao mahatonga anay manotra noho ny mpandresy, amin'ny alalanao reriany koa dia misy sandrata tompo anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiafatanana mafy be ho anao. Tiavatana mafimafy tsy misy soay afa-tsy Jesosy, tsy misy soay afa-tsy Jesosy, na fotony areny tany manankarenao mananazy falao aminy reao, tsy misy soay afa-tsy Jesosy, na fotony areny tany manankarenao mananazy falao aminy reao, falifali yawe falao miaraka aminy Jesosy tukana yani manankarenao mananazy falao amini reao, falifali yawe falao miaraka amini Jesosy tukana yani manankarenao mananazy falao amini reao. Fonitsy nisiavika mfisolona, sufa mpanekena niray, tenanolo tena tamin'ny rano Jesosy, fonitsy nisiavika mfisolona, sufa mpanekena niray, tenanolo tena tamin'ny rano Jesosy, falifali yawe miaraka amini Jesosy tukana yani manankarenao amini falifali yawe miaraka amini Jesosy tukana yani manankarenao mananazi falao amini Fifadian-kanina Ramel kawan famuizapu Belu kawan benifamu Simis fazavana Jesus kusa Nanawai panuva Nilma panevole Rameluka Temesi fasavana Jesus kusa Lapan funana Falifali yawe falao miaraka amini Jesus tukana yani manankarenao mananazy falao amini reao, falifali yawe falao miaraka amini Jesosy tukana yani manankarenao mananazy falao amini reao. Hallelujah. Falia umiara kamini Jesosy tukana yani manankarenao mananazy falao amini reao, falifali yawe
Mana karena MANDRESY falha wamini leao. Raha ny sakafotsika teo mila levonina ny sakafo foray. Manome anao androany 3 minitra hitsakotsakonao hamadianao an'izany sakafo zany ho vitamine sy calcium any anatin'ny fanahana. Tsy haiko inona ny nakasika anao, tsy haiko inona ny voarainao avadio ho any amin'ny fanahanao any zany, avadio hoerinao andehananao lavitra, iorenanao amin'i Jesosy mandra-piavina ao anatin'ny zava-maneno tendrena. Tiako hivavaka isika iresaka amin'i Jesosy, netaetanao izay niforona tao anatin'iny afatra teo iny hoe za Jesosy te hiorina aminao, za Jesosy te hikambana aminao, za Jesosy te hitianao, za Jesosy tsy te hiala. Orama sinte kelere mazunda la rabosh rababa shekaya maho erebobo shakoya maho rama mama mashekoya maho rababa baba shekaya rakama sandelebo ribaba shakaya rabo shakoya maho rema masende rebo shakaya maho rama santa kana rama zenda erebo shikoya maho rababa shekoya maho. Fenuya dawa fana masta, tiara dia mandisnya reja yaina kwe, harap dia pada
de tomboa dia na dia aminao mandritry ny andro rehetra iainako hoe hitoetra amin'ny fatahorananao na aiza na aiza hitoetra amin'ny fatahorananao na aiza na aiza tompo tsy andeha alohanao Andriamanitra fa hiara-mindry aminao araka ny hafatra nampitondrainao ny mpanomponao miaraka aminao de pas à pas Andriamanitra ray koa omeo azany omeo anay izany tompo satria miady izahay combat spirituel neto ambon'ity tany ity tsy ao anatin'ilay volana ihany izao ady ara-panahy zao fa mandritry ny andro rehetra iainanay Andriamanitra ampio zahay feno ny fananao zay Andriamanitra oka ny fananao ameno anay araka ny havatra teo hoe eo amin'ilay limitinay mihitsy Andriamanitra eo ilay zavatra milimite anay Ramashakaya mahenda rebo shekoya mahe rakama sende lerebo shakaya mahenda kalarama riba shokaya mahe rebo bosheko fana masno fenuizahaim fana masno fenuizahaim fana masno fenuizahaim fana masno fenuizahaim fana masno mewananye oh hallelujah yeah. Samay talala na iverena say palala manusi ni tanay ani fuki no satana ani fuki so tutul sao ani fuki ni fakapanaret ani fuki ni fiainan so tutul sao manusi ni arakam jesosia manusi ni arakam Andriamanitra manusi ni arakam ni tumpa rebosha kaya mahenda rakama zundele rebosh rababa sheka ele kama zindele rebosha rababa sha ele kama sente kenere basunda sotara amnanaram Jesus amnanaram Jesus mazo toerana ya araka ny havatra teo iny miankin-doha amin'ny fanamasina tanteraka ary ny tompo no nilaza taminay hiresaka tamin'ny natonga anay nanantona azy tany an-trano hitanay foana mangarivotra hatramin'izay ary tsika tamin'ny maison de la culture ary zareo ambony ao fa tsy mandeha raha tsy Andriamanitra miteny mandehana alleluia androany fotoana mety ary ny tompony nitondra azy teto ary ny tompony teny tao anatiny tsy misy olona iray tsy nahazo hanjara teny sy fahasoavana avy tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hafatra teo iny sambatra ianao ry tanora raha zao ianao nandreany ny teny teo ao ihany koa ny reny mpianakaviana da izay mivady aza nandray tsara tompoko tiavan-tanana mafy be tsy mijanona eto amboniny tany manko ny fiainanay tsy maintsy aletitsika ilay andro fa raha mbola etitsika aleo atanteraka n'ilay anjara voatendry na hoe ilay destiné ny fanetretena ihany no mampisanatra zay manandra tena hahetry fa zay manetry tena no asanatra mandeha tsara ve ianao ary tao anatin'ny hafatra ianao dia nandre ary efa nandre foana fa mbola nandre fa tsy misy zavatra tonga ho azy aminao voninahitra tonga ho azy tsy alohavan'ny fahafoizany zany ary ny fiainana kristianina dia fiainam-pahafoizany voarainay tsara mamola izy maman sitina voarainay tena voaray ohatrany hoe entana nomena ty le izy dia voarainay le izy amin'izao tsy reraka ianao raha tonga teto ohatrany vehivavy avy niteraka narary le hiteraka fa raha voateraka le izy dia adino le fahoriana fa eto le zavatra nateraka ao amin'izao mino fa maro aminareo reo no mpanompon'Andriamanitra lehibe aoriana kely sy maintsy misy zavatra hafoy
raha mahita olona mamiratra androany ianao miaraka amin'Andriamanitra ka tena fa mira-piratana tokoa ilay izy satria tsy izay mamiratra rehetra dia volamena. Ao anao zany vazaha iny zay ihany lezika fefateny gasy izy zany, tsy izay rehetra mamiratra dia volamena, tsy izay ve? Ya, fa misy osika na ny or aza misy karazany, misy or de France. Le or de France moa avy any Frantsa ve? Fa misy or tena or, fa eny am-pandehanana eny no ahitana hoe inona io. Za mahita olona mividy peratra isaky ny 3 volana, mamiratra be izy amin'ny voalohany fa afaka 3 volana dia mainty be. Ianao zany mahita tena volamenty, fa eny am-pandehanana eny izy miova loko, fa ny tena volamena tsy miova mihitsy ny lokony. Ka mino afa raha volamena ny resahana dia tena volamena zao vehivavin'Andriamanitra. Eno tsara, na mafy fahatanyrana dia mijinja fahatanyrana. Taitra teo akeny, azona ihany le sekrety. Ory tanora malala, lazao ny namanao mamafy fahatanyrana ho an'i Jesosy dia mijinja fahatanyrana ho an'i Jesosy. Misy fotoana nge re olona mbola tsy 3 taona ianao dia efa miteraka 3 amina olona samihafa nefa ianao kristianina zanak'Andriamanitra, kizany tsy nafafina ho an'i Jesosy ny fahatanyrana dia mijinja raha mamana ianao afaka 2 amin'ny 3 taona. Sa tsy maran'izay zay afafy no jinjainy. Voata zay tompoko, voata. Ya, mbola misy minitra afahako ivavaka ho antsika zay vao miravintsika rehefa avy ao. Ny afatra na ny partage dia nentin'ny tompo tamintsika tamin'ny alalany. Reny ny atao hoe édification. Manangana anao, mampiorina anao, mitahiry anao, manosika anao, mampandroso anao andeha lavitra hiaraka amin'i Jesosy. Misy anjara zay hoentiko indray dia vavaka. Ama ministère de la délivrance, ministère zay niantsony tondrany tompo atsika. Matsiaro le kiran'ilona teo mamono sitina. Ianao nge raha vao mijery olona androany dia ianao tsy netrehitra mihitsy hoe nandalo zavatra izy. Fa zay maha zava-dehibe an'le partage mba mampahay anao raha mbola ao anatin'le parcours ianao. Nenandray nividy kiran'ilona mihitsy satria za nianatra tao barika 5 tao Matavy. Dia tao any nantsoin'ny tompo, amarana ny fianarana nantsoin'ny tompo dia navelako indray le fianarana. Tsy mora koa zany tsy mora koa zany. Amarana fianarana dia navela le fianarana. Raha diplôme zany resahana, maro amintsika ny manana noho iza satria izay andeha amara-parana no nantsoin'ny tompo dia navela. Dia lasa nandeha tany abazary kely ny Tomasiny nividy kiran'ilona, fa ho aiza ho any ambanivohitra andeha hamonjy fanahy dia nipetraka tany ambanivohitra. Dia hitanao misy toeran'izay ao Tamatavy mandalo amin'ny université, vavadin'ny université, mandeha amin'ilay toerana atao hoe bassin rano Ambody saigna. Dia miakatra any aloha be any amin'ny tondrasan'Andriamanitra andeha hitory filazantsara tsy amina mpanan-karena fa ny olona ambanivohitra. Ny paoziny zareo tsy costard ohatra anazy ao, tongotra maventy be, antsoina hoe jambe lourde. Maventy zany tongotra zany tongotra ilany normal fa tongotra ilany ngeza be. Ianao zany raha izesta hoe za manana pino, za tsy ao anatin'le afaka mizesta, ary tsisy naniraka fa zany nandeha tany, tsy omby kiraro. Reo mpivarotra charbon roa aloha dia roa aoriana amina bao. Inona fiteny zareo anazy? Bondanjana, zay ny filazany zareo anazy. Vidiny charbon iny 4 alina ny fitambarana satria 540 ny ilany dia izy 4 amin'izay ohatriny 2 alina. Tsy zay ohatriny ray alina. Zany ny elany avy any, zany ny piniko. Dia miverina avy any izy mitondra pétrole. Pétrole indray zany solon'le amin'le toeran'le charbon. Reny no zanako. Tanao zany, misy fiainana mila afoinao fa ny départanao tsy arrivéanao. Mandrea tsara venao ka ianao zavarina mitomany mikanao androany
fa manompoan'Andriamanitra sitrapo fa ho lasa lavitra ianao. Tsy hanenenanao zany raha lasa nabavy malala. Ianao za maniriry amin'izao fotsiny za ho any andafy, za ndeha fiaramanidina, za nangana trano, fa zay no mahatonga anao lasa vao misy mandefa euro kely a dia efa lasa Mont Soleil ny anaran'iny olon'iny. Nefa le olona manambady avery anana mbola tsy azoko tsara manko le club M fa nontaniko anao izy io rehefa ay zany ho le club M ye kintana sy aniny reny efa hainao. Ya dia misy fotoana reny no miresaka aminao, dia reny no miantoka anao nefa ny manana ny vadiny ihany izy fenao aty atao ny vadiny faharoa. Dia anao nefa kristianina namiratra tampoka ianao tao anatina fotoana fohy dia tonga eto ianao niova tanteraka kanefa tsy izay mamiratra rehetra dia volamena. Mitoera tsara fa rehefa tonga ny fotoana n'Andriamanitra mamiratra ianao. Ny tsy mahafantatra amin'izay manenjika hoe ha manana tomobile, manangana trano sy ny tariny kanefa tsy fantany avy aiza moa ianao. Avy lavitra. Izay aloha dia voata tena voata. Iza ny voata tsangana ambony ny tanana. Fa zao raha tiany ray an'ireny fahasoavany ireny ianao dia manao voatra ny nataonay. Zay nankany an-tranony, zay tsy menatra satria lalàna ra-panahy, lalàna ra-panahy foana. Amen. Ny olona tsy andeha lavitra ny manafikafana zay, fa zay tonga tany an-tranony dia niondrika teo anatrehany ary nanaja azy tamin'ny fanatitra profetika. Amen. Zay tiany ray an'izay fahasoavany zay isy fotoana ho an'izay rehefa avy eo. Tsy mangataka an'izany izy sady tsy mitady an'izany izy fa mpitiavana nahatongavany eto. Fa ianao ny tiako mba nyray zavatra tsara. Amen. Alléluia. Taovy alléluia mafy be. Yeah! Yeah! Hey! Hey! Exodus 13:2. Raha zay nareo mandeha mipetraka kely. Alohan'ny ravatsika isy korontana aloha eto dia milamina tsara mandeha mody rehefa avy eo. Miara mamaky tsika zavady. Amasino any lama to rehetra dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny Israely na olona na biby fiompo ireny. Jehova dia mitaky ny olona voalohany vao nateraka lehilahy. Dia Jehova hainao tsara fa ny devoly dia misompatra ny zavatra ataon'Andriamanitra mandrakariva. Inona indray ny ataon'ny devoly? Tiany alaina koa izay teraka voalohany amin'ny zanak'olombelona. Ary ny anazy tsy lahy ihany fa hatramin'ny vavy. Zay tompoko ny mahatonga hoe lahy matoa, vavy matoa miady mafy amin'ny fiainana. Satria misy devoly miady aminy tiaka ny anjara voatendrana. Ary ny zanak'Israely presque raté daholo ny lahy matoa tamin'ireo. Tanao tsara niteraka taloha Kaina sy Abela. Kaina ny commentateur na Baiboly dia milaza vakamban'ireo. Dia Kaina ny lahy matoa fa zareo fa efa nigafiany devoly sady nataony namon'olona. Zareo tsara ny lahy matoa ny Jakoba dia Robena. Fa i Robena niaraka tamin'ny vadin'ny papany dia zon'ny papany. Endreo zany farafarako lahy dia nikaranao. Dia Josefa ny kintana fa tsy tany amin'ny Robena. Oh, iza ny lahy matoa ny Isaka? Iza? Esau. Fa nohony izy indray andro dia namaritra ny fizikiany tany amin'ny Jakoba, lasa Jakoba ny zoky. Eno tsara fa tamin'ny alina rehefa ny saina sy ny fantoka teo anatrehan'Andriamanitra tsy nivavaka akory fa ny medite an'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Dia ilay fiainan'ny Jakoba ny findra tany amin'ny zanany. Josefa zanak' Jakoba alohan'ny farany. Dia rehefa niteraka i Josefa dia niteraka ny Efraima sy Manase. Manase no zoky. Iza tsara ny zoky? Fa ireo zanak' Josefa ireo no zanahany Jakoba. Zany hoe tokony ho dadabe zany Jakoba fa nataony zanaka fa tsy nataony zafiny. Dia andeha tsodrano any Efraima sy Manase izy. Dia ny tanany ankavanana nataony tamin'ny Efraima. Kanefa i Manase ny zoky. Dia Jakoba tamin'izay fotoana zany efa pana ny masony noho ny fahanterany. Dia neverin'ny Josefa fa
tsy mahita izy satria jamba papa tsy ohatran'izao fa ity ny zoky fantatriany zany izy fa ny masoko aranofo tsy mahita fa ny ara-panako mbola mahita fa ity Efraima teo izy ho lehibe no ny no zokiny fa ity zokiny teo zo lasa lavitra ihany fa ity ny lehibe no izy inona ny antony satria izy nitsodrano Jakob zay zandriny Esau dia le zandry koa zany ny voatsodraniny izy ny mahazo an'izany resaka zany azafady zany hoe le fiainany ihany ny tafafindra ny tany amin'ny zanany zay lama to rehetra avereny le Exodus teo eny amasino any lama to rehetra dia zay voalohany teraka rehetra amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy ireny fa rehefa lama to tsy lasan'Andriamanitra fa voagafo ny Satana foana zay no mahatonga raha vo ianao lama to na vavy mato combattu ianao matetika sasany varolavo tamin'ny toka sasany tsy tafita tamin'ny fianarana satria vizen'ny Satana tadiavina ilain'Andriamanitra le olona fa Satana no tonga foana makazy androany isy fanafana ho an'izay matoa rehetrarehetra iverina aminao ny kintanao ao anatina 15 minutes alohan'ny iravantsika dia isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy tovy aleloia mafy be zany raha lasana vavamala antanino namanao fafiry nareo amin'ny zanaky ny papanao sy mamanao hoe fafiry ianao hoe izy daholo izy lamatona vavy matota avy amboniny tanany ampidirina ny tanany izy daholo izy matsaro fa tena miatrika mafy izy mamenatra ampidirina Exodus 34:19 azafady izay miaraka tsika zareo telo izay voalohany teraka rehetra no dia lany voalohany teraka ny bibinao na omby na ondrina amanosy hatramin'ny biby ana daholo izy fitahina ho anao ny anoloranao ny zavatra voalohany amin'ny fiainanao ho an'Andriamanitra voalohany karama rehefa niasa misy olona ny voady ny karamako voalohany omeko any mamako fa ny tsara tsy mamanao fa Andriamanitra nomena azy misy anabavy anankiray mipetraka ao France amin'izao nanantona izy indray andro isaky ny janvier ny karamany voalohany ataony voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra tao ambadika izay fipoahana be izy azoany a France manana zanaka anankiroa Luka 2:23 amin'ny anaran'i Jesosy miaraka tsika araka ny voasoratra amin'ny lalan'ny tompo hoe ny lahy voalohan'ny teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehovah teto Luka io i Josefa sy Maria andeha hanatitra ny Jesosy satria Jesosy iny lama to andeha ho aterina ho an'Andriamanitra na i Jesosy aza ty amin'ny testamenta vaovao dia naterina ho an'Andriamanitra amin'ny malama to azy za zao lama to nefa faralahy ianao zao raha tokany ianao rery any ny zanaky papanao sy mamanao dia fa inona ianao zay lama to ianao zay na vavy mato za zao fito ny anabaviko za ny farany nefa za farany io za rery lehilahy inona ny anarako amin'izay lama to zay natonga ny fiainako combattu nahita karazany mpiainana maro zay vao niona tamin'i Jesosy arozy mama nahita amin'ny fotoan'androny satria niaiky ny adalako izy aviendry be ady adala be mandrea tsara adala 7 taona tsy tany an-janamasina ino tsara teo zay tsy tena marina ozy ny tenin'ny olona ny lahtokana na izy adala be na endry be izy aviendry be ny adala be amin'izay tapitra ny 7 taona dia nantsoy ny tompo amin'izay dia za eto amin'ny tompo amin'izao hitanao fa nisy karazana déviation hitondrany misy lalana tsy izy hitondrany ny devoly ianao sa fantany fa ilain'Andriamanitra ianao eo za zao lahy mato ny vadiko zao vavy mato samy mato tsy matoto samy mato amin'izay zay fa tsy matoto fa misy koa combat izy miresaka amiko fa hatramin'ny mbola kely maro be ny combat-any omaly ara-lasana bavy tamin'ny alina nisokatra ny tontolo ara-panahiko
papako efa maty a, dia nahitany papako a manao ny akanjoko pataloha maintso vert militaire sy chemiseko tsy haiko hoe vert inona ny anarany iny, za tsy dia mahay karazana loko fa tenue militaire zany, satria misy fotoana manao an'ireny a, fotoana manao akanjo mena, misy fotoana manao akanjo maintso a, misy antony daholo reny. Ino mihitsy ny nanaovany teny message voaraiko te zao, fanahana fahafatesana, satria izy moa fa maty. Zany hoe misy ketrika ataony tontolo ara-panahiny famononana. Zay antony combat spirituel zany, ary misaotra ny tombo zany fa hita le zavatra mba fahatsika miady amin'ilay izy. Ray zay. Faharoa, lay akanjo a dia ositra fana miady. Dia olona maty nefa nanao an'izy. Inona ihany koa ny heviny anankiray, amono an'ilay ositra ty amiko. Satria ty ositra ty hoe tsika manao zavatra eto tanàna eto ty. Zany hoe misy ketrika anankiroa zany hany a, famonoana ara-batana sy famonoana ositra. Tsy maintsy miady isika. Ary ianao za matahotra an'izany sao dia hitomany amin'izany ray ianao. Fa hiady tsika ary lasaina bavy. Ary zay natonga ny setrasetra tamin'ny intercession tamin'ny maraina, eninao tsara angamby iny. Ary rehefa tapitra ny anjarako eo, miala eo mbola mivavaka amin'ny fanahy, satria hitako tsara hoe misy zavatra ohatran'izao atao amiko. Zay zany zavatra anankiray androany a, fanafana lahy matoa, vavy matoa. Fanafana ihany koa ho an'ireo olona izay tiako manomboka hitsangantsika va manomboka mihetsika ny herin'Andriamanitra sao zafady. Tamin'ny fahazazanao dia naterina, notsaboina tamin'ny sampy ianao. Tamin'ny fahazazanao, tamin'ny ianao narary dia notsaboina tamin'ny sampy. Nisy altara zany teo nitsangana ny contrôlenao hatramin'ny androany, contrôlenao hatramin'ny androany, ka mahatonga anao miatrika ady sy mety resinao hatramin'ny ty andro androany ity, satria ny varavarana ny dirany dia tamin'ny anao narary tany amin'ny fahazazana. Amin'izao fotoan'izao ny anjelin'Andriamanitra mihetsika amin'izay. Misy olona marobe ohatra any aminao vert flosé, tazo mahery ianao tamin'ny mbola kely. Ary natao ohatra mihitsy ny ray aman-drenao faty ianao, dia nentina ianao tany amina sampony tsaboina, satria natao ohatra hoe ho faty ianao. Dia teo niditra amin'izay ny fanahy, ary ifimbidibe ianao ny saika maty. Ary karazam-piainana maro sy nafinaritra no nianao hatramin'izay. Eny hatramin'ity androany ity azy dia mbola tena miady mafy ianao, miady mafy ianao, miady mafy ianao. Tadidio zao fa lehibe ny anjara voatendrinao, dia zany no natonga anao fony voazaza ianao, dia fa soparany satana sady tahaka ny Mosesy, izy ho liberateur ny zanak'Israely, voateraka dia fa ovonoiny ny Farao, tsy maty ny Farao, nalefa tany amina rano. Tsy fantatra hoe inona ny rano nitondra anao hatramin'izay, fa i Mosesy tonga zanaky ny zanakavavy ny Farao, izay tsy destiné akory, no entiny rano any amin'izay tsy destiné anao ianao, ary tsy mbola destiné anao io misy anao androany eo. Andriamanitra amin'izao fotoan'izao manafaka olona izay nadirany satana tany amin'ny fahazazany ka tonga any amina destiné izay tsy izy. Androany se manifester ireo fanahy ireo, ary ilaza hoe resy izahay. Efa mahery ao amin'Andriamanitra tsika izao, ka andravan'ireo fiarovana mafy ireo.
Misy aminareo fanlefatra ny vadinao io zao izay tsy fidiny aminao akory zay fiovaovany zay satria fony voazaza ianao dia efa nentina tany amin'ny samby, efa nentina tany amin'ny satana. Any aminao overflosé any misy kasika amin'izao fotoana izao. Misy vehivavy ao 3, 4, 5 ary misy lehilahy koa ao lama to taizana aretina hatramin'ny androany. Misy rahalahy maromaro eto tsy mety manana asa stable amin'ny fiainany satria nosparany satana ny malama to azy. Manisa 7 dia anjeran'ny sabatra Andriamanitra reo dia voly miazona anao ireo ary entina eto 1, 2, 3, 4, 5, 6 batterie lalana misokatra ho ana lama to sy vavy mato. Nentin'ny fanamasitana takatra. Maro aminareo reo voateraka ny volonao, ny honao navarina tany anatina rano satria izany ny fomba nareo. Ny volo dia voninahitra ary ny honao zay eo amin'ny tananao dia endriky ny asan'ny tananao ka fanahy ao anatin'io rano no mahatonga anao amin'izao fotoana izao tsisy endrika ny asan'ny tananao, tsisy endrika ny fiainanao. Amin'izao fotoana izao ny voninahitra zay lasan'ny rano ho averiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Hidradradrada mafy ireo fahavalo ireo ary hamotsitra anao androany ahafahanao andeha malalaka anao am-pon'Andriamanitra. Avere miaraka amiko azafady fanahy miazona lama to, fanahy miazona vavy mato, fanahy miazona lama to, fanahy miazona vavy mato. May miala ato anatiko izao, may izany izao, may izany izao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no mahatonga anao be voka voalohany ianao izao fa misy spika mamely io kibonao io satria zaza voalohany tia nompitena sady. Zay no mahatonga ny satana matetika ny olona niterahanao voalohany tsy ataonao vantinao mba tsy hisy taizy iny zaza iny satria ny zaza iny manana anjara voatery lehibe. Reko Andriamanitra mamangy eto zao manafaka lama to, manafaka vavy mato, manafaka zaza ao anatina kibo efa nifatorany satana sy ny faniriany satana sady. Manatrika eto azao miaraka amin'ny anjelin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fanalahidy eny tanany mamahafatorana apetraka amin'ny toerany lama to rehetra sy ny vavy mato rehetra. Ninina zavatra teo amin'ny fiainanao navarina any anatin'ny rano satria izany ny fomba mampanao nareo.
ary zany tsy mampetiny fiainana ho hatramin'ny androany. Ny anjelin'Andriamanitra hikasika amin'izao fotoan'izao. Misy zanaka ho any mivarina avy mitoka ny vavy matoanao, lama toanao. Andriamanitra androany naniraka ny anjely ny hanafaka azy, satria fotoanan'izany ty fotoan'androany ity. Verina amin'ny lama matoa ny kintana, verina vavy matoa ny kintana, ary matoa ny kintana eo ambony lohanao. Ny fiangonan'i Jesosy dia fiangonan'ny lama toa. Reba shakala ramazendele rebosh riaba mama sheka yamaho rebobo shaka yamahe sendele rebosh rababa mama mama sheka yamaho. Fire, 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 fire. Af. Mirotsaka ny afo, midina ny afo. Misy zava-miafina miseho eto izao. Misy zava-miafina amin'ny fiainanao miseho eto izao. Ribababababababa sheka yamaho sante kelere mazunda larabosh ribobobobobobo shakaya. Misy taona ny lama taonao efa maty, ny vavy matoanao efa maty. Vavy matoanareo ianao ny lasa matoa amin'izao fotoan'izao. Ny ady ny lasa adinao. Ny ady ny lasa adinao. Erebosh antakala mazenda larabosh. Rehefa azo ny devolo ny lamato, dia jerena hoe iza ny lasa mitondra le kinta ny lamato. Satria misy karazan'olo loatra ny lasa izy ny ray ny voalohany ao noho ny fahamatorany sy ny zavatra ataony. Dia ianao le mana mitondra le kintana, ianao ny ray ny lasa diavany satana. Ary misy olona tonga eto izy ny miady indrindra ho amin'ny ankonany, izy ny miady indrindra amin'ireo mpiray tampo amin'ireo. Androany Andriamanitra hidetekteanao ny alalan'ny heriny. Ianao ny miady indrindra ho anatin'io mpiray tampo io. Amsaviny ihany, amsaviny ihany, amsaviny ihany, amsaviny ihany, amsaviny ihany, zao olona rehetrarehetra zao mamosavy ianao daholo. Satria any aminao le kintana. Satria any aminao le kintana. Satria any aminao le kintana. Zay olona rehetra zao mamosavy ianao daholo, satria any aminao le kintana. Mamanao efa azony, dia ianao tady ho avitra. Ary ianao manomboka manompo an'Andriamanitra, dia mampitombo ny daozy ny fanahy ratsy. Taony mamosavy ianao daholo zao olona rehetrarehetra zao, satria any aminao le kintana. Misy afo midina amin'izao fotoan'izao. Misy afo midina amin'izao fotoan'izao. Misy afo midina amin'izao fotoan'izao. Ho anao zay nangalary ny olona ny kintanao, nalay ny olona ny kintanao, nangalary ny olona ny kintanao, nalay ny olona ny kintanao. Any anaty rano any ny kintanao fatotra, any anaty fasana ny kintanao fatotra. Ny afin'Andriamanitra midetekteanao zao. Hey. Erebo shakaya mama henda. Misy mpivady eto tokony ho lasa lavitra, fa pedivon'ny devolo foana, pedivon'ny devolo foana. Tsy sitrapotsony miady io, fa efa fanaratsy tafiditra ny mahatonga ny ho ady io. Tesaraka, satria ny plan devolo hatramin'ny voalohany ampisaraka ny Adama sy Eva.
Fa vao tonga Jesosy tonga dia tany amin'ny fanambadiana no mirakla nataony voalohany. Misy fanahina fampisarahana atakeko amin'izao fotoana izao. Fanahy mampisara bady, fanahy mampisara bady, fanahy mampisara bady. Orobobosheko yamahonda larabosh. Rikama sunta kalarama zendelerebosh. Rabababababa sheka yamaho. Tonga tany amin'ny dina Satana ampiaraka azy amin'ny Sekema mba tsy hanana mariage i Sekema i dina. Misy devoly mampivily tovovavy amin'ny olona tsy vadiny mba tsy hanana ny fiainana tsara intsony. Misy tovovavy maro eto, misy tovovavy maro eto, misy tovovavy maro eto nampiaon'ny Satana tamin'ny Sekema. Avereny fanafana, 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 Vanafana. Satana avelao reo anabavy reo anompony Jesosy. Avelao reo vehivavy mahery. Avelao reo lasa lavitra anompon'Andriamanitra. Hidradradrada amin'izay reo devoly reo. Te ilaza hoe tsy zakana intsony fa andeha zay. Rabashanta kalarama sondolorobosh. Ribababa sheka yamaho. Rabobobobo sheka yamaho. Manomboka tsy ho zakany intsony. Manomboka tsy ho zakany intsony. Manomboka tsy ho zakany intsony. Lehibe loatra ny anjara voaterinao. Dia mitady ny fomba hidiavana aminao izy. Averenzao lehibe loatra ny anjara voatendroko. 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 Lehibe ny kitana eo amin'ny lohako. 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 Lehibe ny anjara voatendroko. Lehibe ny anjara voatendroko. Lehibe ny fiainana miandry ahy. Lehibe ny fiainana miandry ahy. Lehibe ny anjarako avy amin'Andriamanitra. Lehibe ny anjarako avy amin'ny Enao Satana. Enao Satana. Ambany faladihako ianao zao. Ambany faladihako. Ambany faladihako ianao zao. Ambany faladihako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Boshakaya mama honda. Irebo boshakaya. Rikama sondelere boshakaya. O Santa Calara. Afu, 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 afu. 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 Sigareta merna. Afu. 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 Requetso, requetso, requetso. So, misulet so, ha? Ianao a manana fahasoavana any amin'ny fitahin'Andriamanitra mihitsy. Ary ianao no fitahina anatin'ny fianakaviana io dia ataony devoly mankahalanao tsy miraharahanao ny fianakavianao. Ao aminao le kintany. Ao aminao le kintany. Misy olona eto a tsy lahy matoa izy sady tsy vavy matoa. Fa any amin'ny le kintany tahaka any amin'ny Joseph dia ataony devoly tsy tiany ny havanao ianao. Fa androany ianao miona amin'ny afon'Andriamanitra. Erebo shaka ya mama honda. Erebo shaka ya maho. Urababa sheka ya maho. Tekelere mazunda ya. Rababa sheka. Fire. 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 Rebobo sheka ya. Rababa sheka. Rebobo sheko. Rababa sheka ya. Averenzo. Afu. 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 Samivavaka, samivavaka. Afu. 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 Samimi vavaka. Vavaka, vavaka.
Samy manafaka ny tenany. Ao anatin'ny feon'ny trompety tsy dia fitafajanona. Tsisy dia fitafajanona. Aleony fony trompety. Las, 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 las. Rebosakaya maho. Rebobobobo sheko. Aramama sendele rebosha. Orobobo shakoya. Avereno. Enutsara. Ao anaty raha misy fiainana. Misy fiainana mamanao indraindray. Le tantara ratsiny mbola any anaty rahanao any. Ary mamerina ny tantaran'ny mamanao ianao zao. Na mamerina ny tantaran'ny papanao ianao zao. Zay ny hafarany lasa hafaranao. Iza tonga ka ny tantara ratsiny. Avereny zao. Tsy hamerina ny tantara ratsin'ny papa koa. Tsy mamerina ny tantara ratsin'ny mama koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Oroboshaka ya mama honda. Orabababa sheka ya maho. Ramashanta kala rama senda. Any anaty raha amin'izao fotoana zao misy famahana fatorana. Misy délivrance anaty raha. Misy délivrance anaty raha. Anaty raha. Zay rehetra nandatsahany olona raha. Misy biby nalatsa-dra. Dia any anaty ranao ihany koa nametrahany tantara. Misy loi spirituel napetrany hoe ny fiainan'ity olona ity tsy maintsy ho rava. Ty tsy mahazo tafavoaka. Ty tsy mahazo mankany andafy. Ty na mankany andafy aza miverina eto Madagasikara. Ty raha mikarama tsy mahazo misonitra ambony ny fiainany. Ty raha mabady tsy maintsy misaraka. Io fiainana ao anaty raha io. Raha ihany koa miatake azy zao. Ramamamamama shanda. Bobo shakaya. Manisa telo de microphone ratsireo. Oh, ray. Rua. Telo. Tsy miverina aminao tsondro tantara ratsireo. Tsy miverina aminao tsondro tantara ratsireo. Tsy miverina aminao ireo tantara ratsireo. Mahazo manjary ianao. Mahazo manjary ianao. Mahazo manjary ianao. Rasy. Ampagintsika aloha ny feo rehetra. Zao ampagintsika ny feo rehetra. Ampagintsika ny feo rehetra. Eno tsara. Fa rehefa isy ady eo amin'ny zanak'Israely dia tsofina ny trompety. Tsofina ny anjomara. Rehefa tapitra ihany koa ny ady tsofina ny anjomara. Androany rehefa tsofina ny trompety. Dia zao ny tadidio. Ireo wady sy resin'ny ray aman-dreninao. Androany ianao no maharesy azy. Ireo wady tsy resin'ny mamanao, tsy resin'ny papanao, tsy resin'ireo mpiray-tam-po aminao, ianao no maharesy azy. Ao anatin'ny trompetra maneno dia manafaka ny tenanao ianao. Tsy mamerina ny tantara ratsin'ny papa koa. Tsy mamerina ny tantara ratsin'ny mama koa. Zay nahafatany lamatoanay, ny vavy matoanay tsy hahafaty anay. Zay nahazo ny mpiray-tam-po aminay tsy mahazo anay. Mivoaka avy eo amin'ny altarany ray aman-dreny koa. Mivoaka avy eo amin'ileo fiainany ratsin'ireo ray aman-dreny koa. Ao anatin'izany isy fanafana lehibe eto. Lafiny teknika ray, roa, telo.
amizay. Mandoa amizay. Mandoa amizay. Si mamerina ny tantarany mamanao ianao. Si mamerina ny tantarany papanao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy tapitra. Misy ady tsy maintsy mifarana. Avy reny rifana ny fahafatesana. Rifana amin'ny fahafatesana. Io mezaka ianao. Tsy mahazo anahy ianao. Tsy mahazo anahy ianao. Fiainana mandrakizay ny atao anatiko. Fiainana mandrakizay ny atao anatiko. Ny anjelin'ny tompo izay topoiko. Ny anjelin'ny tompo izay topoiko. Manafika anao zao. Manafika anao zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rifana ny fahafatesana. Rifana ny fahafatesana. Mikisaka ianao. Tsy mikasika ny lambako ianao. Tsy mikasika ny fitafiako ara-panahy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy. Ny tanako. Ny tanako. Tsy ao amin'ny fahafatesana intsony. Tsy ao amin'ny fahafatesana intsony. Mavita ny tsy vitako hatramin'izay aho. Mavita ny tsy vitako hatramin'izay aho. Manomboka manapaka amin'izay aho. Manomboka manapaka amin'izay. Satria efa fotoanako zao. Satria efa fotoanako zao. Reo altaran'ny razambeko. Reo altaran'ny razambeko. Reo altaran'ny ray aman-dreniko. Altaran'ny ray aman-dreniko. Tsy mahazo miazona anahy intsony ianao. Tsy mahazo miazona anahy intsony. Raha tsy tafavoaka ny prêt-à-pot amiko. 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 Za tsy mitovy amin'ireo. Za tsy mitovy amin'ireo. Za mivoaka ao anatin'io altara io. Voaka avy ao anatin'io altara io. Voaka avy ao amin'io altara io ah. Voaka avy ao amin'io altara io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka avy amin'ny altaran'ny ray koa. Voaka avy ao amin'ny altaran'ny ray. Altaran'ny ray aman-dreniny reniko. Altaran'ny ray. Voaka avy ao ah. Voaka avy ao. Voaka avy ao ah. Voaka avy ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny Amin'ny anaran'i Jesosy. anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry altaran'ny ray aman-dreniko. Ry altaran'ny ray aman-dreniko. Altaran'ny Satana. Altaran'ny Satana. Mikesaka ianao. Mikesaka Tsy ianao. mahazo miazona anahy ianao. Tsy mahazo miazona anahy ianao. Za mahazo tafavoaka. Za mahazo Za tafavoaka. mahazo tafavoaka. Za mahazo Za mahazo tafavoaka. Za mahazo Za tafavoaka. mahazo tafita. Za mahazo tafavoaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Atao opérationa fananganana trano, fividianana tokotany. Ny fiangonana ny voalohany. Ny zanaka ara-panatsaray avy anatiny. Ny mpinotsaray avy anatiny. Amen. Opération fananganana trano, fividianana tokotany. Amen. Avy reny zao vidy tokotany ah. Vidy tokotany. Matsangana trano ah. Matsangana trano. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Satana. Ry Satana. Tsy vitanao tsony. Tsy vitanao Ny miazona anahy. Ny miazona Amin'ny anahy. anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy olona mavidy fiara fa tsy matsangana trano. Tsy hainao tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fotoana zao atanjaka amin'izay tsika. Tsy ny karana ihany natao atanjaka, fa ny zanak'Andriamanitra natao atanjaka. Alatsinainy 21e jour ny fifadian-kanina. Andro faraika amin'ny roapolo spirituel be io ah. Miaraka eto tsika, miaraka aminareo eto ah. Azafady fa tsy niarako tamin'ny maman izy ah. Fa za hiaraka aminareo eto ah. Andro faraika amin'ny roapolo andravana ny andrina ny fanjakan'ny Persia. Tonga Mikael, tonga anjely Mikael tamin'ny andro faraika amin'ny roapolo. Zany hoe isy percé, isy fisokafana be ah amin'ny 21e jour. Miaraka eto tsika, za tsy mitory-teny fa za hitondra révélation. Meo nareo fotoana fotsiny amin'io ah, na dia 5 ambin'ny 10 minitra azy.
Tsy koa izy anao mitory teny amin'io. Omeo 15 minutes afara fa keliny. 30 minutes afara fa beny. Fa tsy maintsy ararotina. Ny isa manko profetika be. Profetika be nisy. Fa amin'io fotoana io, izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina Andriamanitra ianao. Ty hafatanana mafy be ho an'ny Tompo. Mahazo plasy amin'izay. Faly ihany koa misy zanaka ara-panahy zay manaraka foana ty ivelany aty miasa amin'ny faritra Europe iny izy dia tany izy rehefa andeha ody ankatito izy hoe zaho izy efa ody aty Madagasikara petraka any Tamatavy izy fa zaho tsy maintsy tonga any amin'ny 19 andeha hamonjy fivoriana aty ndiany mba manantona kely raha nareo mivady mba manatona kely aty raha lakany mivady. Ty hafatanana ho an'i Jesosy. Tsy maintsy mivavaka ho anareo satria lehibe loatra ny antondianareo. Ny feoany efa tonga taloha tamintsika tato. Kanisy mifa mbola fianakaviana ny mamansi tena aty izy. Nisy fijoroana vavolombelony indray andro izay tsy nieritreretiko. Fa aleo izy mihitsy nomentsika ny micro sa tsy zay tonga solonareo vady. Ie feony nahitana anareo hatramin'izay dia photo de profil fa vao hitako ianao dia efa fantatry iny izy va. Ya raisara ny micro. Tsy haiko izay teneny. Alléluia. Alléluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Zaho moa zany taloha nandalo fiainana ratsy be. Na enan'le resaka kiran'ilona teo za dia natsara ny resaka ny vadiko le kiraro be. Zaho fa tsy manao le kiraro be intsony aloha. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia za zany marin niasako. Marin miasa amin'ireny bateau croisière reny. Le mpitondra vazaha mitsangatsangana reny. Dia efa nanaraka efa nanao vavaka ohatran'izao foana za zany taloha. Dia nisy fotoana za tafaverin-dalana. Dia rehefa za tany ampitan-dranomasina tany manao téléchargement amina YouTube reny. Dia ohatran'ny nisy fanahy teny aminah hoe mba mijereva indray toriteny amina YouTube. Dia vao nanokatra za dia nahita an'ilay toriteny hoe eschatologie zay. Dia fa ela izany toriteny zay tsy haiko hoe 2017 angamba na 2016. Le eschatologie fiavian'i Jesosy. Hoe ho avy Jesosy. Dia toriteny dada Isidore moa tamin'izay. Dia lina be tena lina be za nanaraka anazy. Dia nanomboka teo za rery ihany mampivavaka ny tenako. Any anaty sambo. Any anaty sambo. Wow. Eritreretinareo fa zany bateau croisière zany na fiangonana tsisy anatin'izany fa tonga dia revin'izao tontolo zao anatin'izany. Eny ambonin'ny ranomasina koa izy amin'io. Satria fa nanaraka an'ilay fampianarana za fa betsabetsaka ny zavatra takako ny fanavy ao anaty rano no mamatotra ny eo ambonin'ny sambo. Dia teny za tamin'i Jesosy hoe après eto ato anaty koa le afinao sy le solika ao. Fenoy le solika ao. Dia betsaka zany ny inona moa ty fakapanahy be dia be mihitsy eny ambonin'ny sambo any. Fa dia voninahitra n'Andriamanitra fa natohatra an'izay za. Dia rehefa nanaraka foana le fampianarana. Ngamba anatin'ny telefonina koa full
full mihitsy ny mémoire ato amin'ilay fampianarana nare ato. Feno zany. Feno mialatsiny amin'ilay feno tena feno mihitsy ny mémoireko amin'ilay fampianarana ato. Manaraka foana za isaky ny misy fotoana kely za tsy androko mihitsy hoe ijery an'ilay inona indray surtout fa hoe zay manko raha vao zoma sabotsy anatina débarquement sy embarquement tena ahoana moa zany tena efa taditsay teny gasy efa fantatra anay andazy hoe tena feno be zany le fotoana feno be le fotoana dia tsy dia misy fotoana mihitsy zany za amin'iny tsisy temps de repos zany fa mangalatra za mangalatra tena tsy androko mihitsy ijery an'izany fampianarana mangalatra za mijery mangalatra indraindray raha za tonga dia taizanao mandainga masina za otari nefa za mandainga masina mijery toriteny mandainga masina za mandainga masina zany ka nefa za mangalatra mijery toriteny dia voninahitra moan'Andriamanitra za any dia niteneniko vadiko hoe tamin'izay nisy fandaharana le nofy resaka nofy iny nanomboka dia efa naharaka za dia mba niteny tamin'ny vadiko hoe mba haraho le fandaharana nofy iny fa mba mampidira mega betsabetsaka mba manaraka anazy. Dia mba nanaraka koa zany izy dia resy lahatra izy efa louange io toleo fa louange io tena tondrana voalohany tamin'ny tompo izy nitondra voalohany tamin'ny tompo louange dia voninahitra n'Andriamanitra fa zarana niotrehitra dia hipetraka any Mahajanga kanefa mbola tsy resy lahatra hoy izy dia allo an'ny tompo allo an'ny tompo dia inona koa manaraka an'izay sambatra aloha na reheto hoe tena sambatra manana dada Isidore tena marina raha le sakafo pana hoanina reheto isaky ny fivoriam-bavaka za tena nanaraka fa tena goavana be zany ny tena natonga anao hoe andeha hipetraka any Mahajanga aho mba te hihinana n'le sakafo pana fa dia oela velona anao dada tena oela velona tena marina tena oela velona anao dada tena mahatsara le sakafo panamako tsy monomonaina anao hafa ny androany hafa rapitso hafa tena tsy monomonaina zany zay le mahatonga anao hoe tsy androko mihitsy hoe inona indray le zava-baovao androany fa izy rehefa ampiarinao amin'ny fiainana za zao tena tsapako nanomboka za nanaraka le fampianarana tena henoko mihitsy fa ombainy tanan'Andriamanitra za na za raha hoe alohany andeha hiasa za mivavaka za alohany andeha hiasa hoe mba tsy reraka ho azandro any fa tena voninahitra n'Andriamanitra fa ozy se fa eto anao mijoro mapiditra passager zao fa za tsy manao zavatra hoe mandreraka tena tsapako hoe ombainy tanan'Andriamanitra mihitsy ina ndray tsapany anabavy rehefa nanomboka nieno an'le fampianarana ianao. Halleluja. Voninahitra n'Andriamanitra no afaka mijoro eto. Mamela pasteur raha hitantara zavatra kely fotsiny za mombany. Ivadiko zany taloha efa tamin'i Jesosy dia niverin-dalana izy dia korontana be mihitsy ny fiainanay tamin'izany alohan'izy izy asa an-tsambo amin'izao tamin'ny diany teo iny tena tomany hatramin'ny fisarahana efa natsipy ny peratra efa natao ininina dia nitomany za Jesosy eo averenao aminao Jesosy io vadiko io fa tsy ohatran'ny fankafantaranay taloha dia izy moa zany tena mizingizina be mihitsy izy tena mizingizina fa azaho izy ohatran'izao foana dia noentiko ambavaka foana zany io zavatra io noentiko ambavaka foana vavy mahery dia valim-bavaka zany tena tsy mino na ny papanay sy mamanay azy amin'izao tsy mino mihitsy i monsieur Kanivy ozy niova ohatrany mbola tsy mino za ozy izy fa porofo mivaingana zany zao fa niverina dia manaraka an'izany to anatin'izany korontana anay zany rehefa nandeha izy tsy salama foana ty zanako ty telo moa zany ny zanakay dia tsy salama foana zany ty zanako ty tafiditra hôpitaly vao teraka 2 volana efa nandeha izy dia tsy salama marary safotra oxygène raha jiaby atao aminazy dia mivavaka kay izy ihany mivavaka tsy fantako izy io mivavaka tsy tantarainy aminahy fa mivavaka dia zao izy atao dia kay izy io mivavaka foana izy ndray manoro hevitra anao izy ndray manoro hevitra anahy
Sisana le zanako. La distance n'est pas une barrière. Toizako ilay izy, la distance n'est pas une barrière. La distance c'est la guérison. Pasteur. Ya, dia tanatin'ny hôpitaly foana zany io zanako io. Fa voninahitra n'Andriamanitra fa nivoaka hôpitaly izy dia sitrana. Za zay efa taona iray latsaka izy io mbola tsy mandeha. Fa mino zao fa andeha izy io atsy ho azy. Ya. Mandeha io amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo io tongotra anazy io dia blocage ataon'ny Satana taminazy alohany izay andeha ty androany. Raha-pity izay ny andeha androany izy Fa tsy nasakana anareo. fa tsy nasakana anay zany. Sitrana io. Alleluia. Dia voninahitra n'Andriamanitra zany fa nanomboka na enoko zany le toritenin'ny dada tamin'ny FB dia nanomboka nahery za taloha manadala anazy indraindray misy fotoana satria moka niteny taminazy ianao za ozy nandoha be za tanaty fiasana takato ohatrany misy raha mivoaka zany anatin'ilay izy manaraka distance. ka tsy noko zany izy mivavaka hoe niverina ve izy dia tsy noko zany io zavatra dia nome anazy moka za zay ndraika ho anao ohatrany nanadala anazy zany za fa avy teo ndray araha ozy nyty zavatra ty dia narako za ndray nioka nandoha be dia ozy nyfanamiko to ahoana dia voninahitra n'Andriamanitra zany fa tena hitako hoe mampianatra be dia be zany ty tirak'Andriamanitra ty dia mampandroso anay mivady dia inoko fa tena hoe iray fo ray saina zay hanompo an'Andriamanitra ho mpanompo fa tsy ho mpivavaka. Merci beaucoup. Ya, terahina Jesosy andaotsika hitsangana dia mba hivavaka ho an'ny zareo. Zareo mianakavy hatramin'ilay zanany zareo tsy eo vavaka ho an'ny ara-panahiny, ny fiorenany, ny fijoroany, ny fiarovana azy, ny ainy, ny tokantranony, zay rehetra ny amponao dao mba hivavaka ho azy ireo tsika. Mavaka mifandray tanana venareo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy zay mivavaka. Lalina ny etaeta-po anatin'izy mivady. Natongavan'izy ireo eto. Tsy herinandro akory natongavan'ny rahalahy. Tsy mbola nakaina akory avy any ampitana ny masina. Avy eny amin'ireo rivotra ratsy eny ambony ranomasina. Rehefa tonga teto Madagasikara, tsidika kely nandalo tany amin'ny fianakaviana dia tonga eto iaona amin'ny teninao. Raha eo misaotra betsaka. Tehirizo zany etaeta-pony zany. Tehirizo ny fandrosoany. Tehirizo ny hafanany. Tehirizo fanoloran-tenany. Ary nininona asany maiziny, nininona altara nitsangana momba ny tokantranonareo, namelezana ny tokantranonareo, dia tsy miara mitsangana aminareo zany fa mianjera amin'ny anaran'i Jesosy. Oh rabashekoyama. Manomboka izao boky vaovao ny fiainanareo, tsy pejy fa boky, ny boky mihitsy ny miova. Raiso ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Dia tanana mafy be ho an'Andriamanitsika. Aetao va faly be mahita anareo. Ya, la distance n'est pas une barrière, c'est la guérison. Ya, azo toerana amarana azy tsika. Saotra nareo telo mianaka. Mitsangana iny zanak'areo iny. Mitsangana iny fahaza-matahotra nareo. Velona ny Andriamanitsika. Tsara ho a Jesosy. Tena tsara ny tombo satsy zany. Ya, zao manome fahafahana ho anareo ise connecté amin'ny fahasoavana ao amin'ny maman sitina. Araka nefa nambara tamintsika teo fa reo efa nialolalana atsika teto Mahajanga. Anay moa zany efa niaritra talohanay teto ary nahavakilay teto ary natafatsangan-javatra teto. Maiza mandray an'izay fahasoavana zay dia mitsangantsika asina ina mo zay asio baibay kely au fiderana. Baibay yo, baibay baibay ataoko veloma zay. Dia ao anatin'izay miconnecté anao asio hanina kely eto azafady. Tsy hanina kely manko fa zivopania eto. I-connecté vanao. Teneno ny namanao i-connecté vanao. Handraisanao. Teneno izy handraisanao an'le fandehan-javatra ve. Tsangana daholo azafady zay afaka mba mitsangana. Ya.
Hallelujah. Baibainy zavatra rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Baibainy ranomasiny alahelo. Hallelujah. Aizany tanana ho an'i Jesosy. Mafimafy sara hoe. Amboniny tanana hoe. Yo ihany. Ny overflosé aty anatiny aty dahôlony manantona eto amin'ny altara miconnecté. Efa altara io misy anao. Jehovah io. Afaka manantona dahôly. Trust. Na tsy milahatra azy. Jehovah you, I trust in you. Say I believe. I believe you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah you, I trust in you. I believe. Say I believe you are a God of, you are a God of wonder. you are the God of war. You are a God of powerful. You are the God of Hallelujah. powerful. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. Say I believe. I believe, I believe. As I'm telling you what this is. Maf Saraway. Yoyan. Jehovah you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah you. Hey. I believe, say, I believe in you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah you. Hey, I believe it, say, you are a God of miracles. You are a God of wonder. You are a God of powerful. I believe. Manomboka nitsanganao ny tananao, manao babay zavatra zay nangezanao. So long, bye-bye. Aizany tananao. Goodbye to my pain and sorrow. So long, bye-bye. So long, bye-bye. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Erano mas fane tainana. So long, bye-bye. Abun saratanana. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. Goodbye to my pain and my sorrow. Oh. So long, bye-bye. Atok felu matigaretane. Atok felu. Atok sarantanana mano felu. Felu manala yelu fane tainana.
ataoko veloma ataoko veloma veloma fanahitainana veloma ny aretina veloma ny alahelo veloma ny aretina veloma fantana ataoko veloma veloma ranomasy tsy fanananjanaka veloma fantrana veloma tsy fisina veloma tsy fisina ataoko veloma ataoko veloma yanao ny tompo halleluja So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my soul. To my pain and my soul. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my soul. To my pain and my soul. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain, goodbye to my trouble, goodbye to my trouble, goodbye to my pain. So long, so long. Hallelujah. Once social, never not. Afaka Sudan ni Sabaduk. Hallelujah. Hallelujah. Ninina zavatra ivatao finoana la izy tsy maintsy mamy résultat. Hallelujah. Mitsangana ianao nanome izay tao anaty poketranao satria mino ianao fandray ny zavatra izay nafavy teto andray ny fahasoavana teto dia ho tonga aminao izany. Alleluia, alleluia. Asandrato ny tanantsika rehetra ray masina tsy andrisiny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona no ijoroka eto anatrehanao. Teninao tompony miteny hoe raha misy manomena dia rano mangatsika eraky ny kapoaka ho andreo mpanompoka madinika reo ho ianao hoe tsy foana ny valom-pitiny eny an-danitra tsy rano mangatsika akory tompo fa arena ny mainy teto fanana ny mainy teto raha izay ny an-danitra raina ianao raha nitsangana teo ny natrehan'ny fanatitra Jesosy ka nandinika ny fanatitra taon'ny fiangonanao tompo doinao tompo Jesosy hoe itinina ny maimbe indrindra fantatray fa ny masinao dia mitsinjo zay rehetra ataon'ny tananay ankehitriny tompo tamin'ny fony rehetra nanomezana tamin'ny fony tanteraka nanomezana fantatro tompo ao an-danitra fa tsy foana ny valim-pitian'izy ireo androany ray masina mampanompo amin'izao reto antsoko ny fanambinana antsoko ny fitahina amin'ny lokony rehetra amin'ny karazany rehetra eo amin'ny fiainan'izy ireo nina fa ny ara-panana izy ireo tompo irotsaka mivatravatra ka ny fahasoavana amin'izy ireo tompo tsy olona ny laliana fahasoavam-panahy fahasoavana sy fahatsarana amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra eny tompo amin'ny finoana izay nijoro teto natrehanao raha namafy izy tamin'ny finoana nina tompo finoanao izay taonao ao anatiny dia tanterazany tompo ary mihoatra lavitra ary no atobaka ao amin'ny sirany avy akasitraka ray masina anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Maza utoerana daholo.
ia amarana asika rapitso a miditra amin'ny valo mbola fotoana lehibe rapitso satria alahady rapitso a so dia verina va alahady androany dia alatsinainy rapitso fa rapitso mbola alahady a miaraketintsika tena ilomany tanteraka ao anatina kombatsika sy ao anatina fanafahana izany tsy mantsy misy zavatra lehibe mitranga anatin'ny 30 jours za resy lahatra ampanao batisa 30 novembre mifarana ny fifadian-kanina laka misy maraina efa misakafo daholy tsy zay ya zoma sabotsy alahady dia ny alahady a 5 novembre asitsika batisa 5 décembre asitsika batisa dia io batisa io tsisy resaka hoe firy na firy za rehefa mampanao batisa tsy mijery isa taloha manenjika effectif fa zao a raha vao resy lahatra ny olona nompony tompo kitako hoe niorina tsara dia maika any ampanao batisa azy satria ny fahelany eo tsy mety atao batisa dia efa mampiemitra manokana satria tsy mety madio satria any amin'ny batisa madio tanteraka ianao dia misoratanarana etsy daholo rehefa avy eo zay ho atao batisa dia tsisy fifadian-kanina 3 andro intsony fa condition fotsiny farafakelany na vita 5 andro ianao 5 andro a amin'le misakafo amin'ny arivo dia misoratra anarana eo daholo zay ho atao batisa rehetrarehetra amin'ny batisa efa fampiresaka zay sy pasteur Andrianirina omaly pasteur Andrianirina moa ny pasteur Antananarivo amin'ny fiangonatsika dia miaraka amintsika eto izy a le 4 izy dia efa miaraka eto amin'ny toriteny eto izy a miaraka amintsika eto izy evangelistre Petera indray any Toliara dia izy ny miakatra ao Antananarivo toriteny ao Antananarivo indray 4-5 mba samby lasalasa daholo za tsy zay mba miakatrakatra reny voatra inga Petera dia avy any izy dia miofana kely eto tapabolana dia miverina any Toliara satria tena tsy foiny pasteur Dauphine any Toliara izy rehefa endry tsara nge tiany olona mba mangataky papa hafa vao lehilahy papa hafa vao lehilahy matsapa zany izy io zany mila raha lahy manampy azy dia matsiaro faly izy nanana ny evangelistre Petera ozy tena malala fomba rehefa mandray olo dia mama afaka mandray any ohatrohatr'izay zany dia mahafinaritra ny fiaramiasana izy mianaka evangelistre Christian liany Agnilibe koa manao vacances kely eto izy tapabolana aloha dia chargé nandray izy a dia miverina any Agnilibe any zany miaraketindray ireo zany dia zay zany ny programme dia samy hotahiny tompo daholo re tompoko ouvert flosé any ve nareo ny ankizy ao ambony ao ve zany zare hoe ao ve nareo sy kamerana ya ny kameratsika moa mbola tsy de tena ampy satria mizara efatra zany ny eto mamansitina eto a dia atsy a dia any ambadika any zany aloha ny tanàna omeny tombo dia ampiasaina araka zay misy eo ohatra ny tiroara dia ny ambony any ny ankizy rehetrarehetra ye fa araka ny teninao izay hoe raha mbola mijanonao nare anatin'ny ray volana dia saziny Jesosy mihitsy satria kelikely koa le toerana misy an'zareo tsonina an'zareo dia mitsaka be mihitsy a samy iny hoe fotoana ny tompo amin'ny fiangonana zao raha lasana babana misy fotoana iaretana fa misy fotoana hoentina malalaka amin'izay tsika mandray olona zay a latsinainy sy alarobia aoriana ny fotoam-bavaka dia sanandro hatramin'ny alakamisy a latsinainy talata alarobia lakamisy misy fotoana isakany amin'ny 12 hatrany alimbavaka alakamisy manomboka amin'ny valo sasany mampianatra dia mitoya alimbavaka le izy tahiny tompontsika rehetra manaraka tamin'ny Facebook na niteto a Madagasikara na taty ampitan-dranomasina tahaka natongavan-dralaka ny teto nefa avy any lavitra izy ho avy eto koa nareo indray andro a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ya misy anabavy anankiray zao avy any Dubai mety efa ho avy eto koa izy tsy ho ela tahaka ny anabavy anankiray tany France nandalo teto iny a andimby fandimby ho avy eto daholo reo eny tompoko dia tsy eneny izy iny fa dia alana tsiny fa dia fonony gasy be mihitsy izy iny tsy nisaina tsy natao inona satria tsy nenay dia brut mihitsy zany izy iny
Tayin tomfo ya. Sangan sigara la sena babala.